tora Jesosy fa afaka ihaino teninao zay androany. Sambatra nona sy mangitahita ny teninao, sambatra nona sy mangitahita ny fahamarinana fa izy novokisana. Dia amoko ny tsirairay avy tokoa ianao Jesosy io. Ny feo rehetra tsy avy aminao Jesosy dia amin'ny anaranao velona sy mahery no ampanginako an'izany. Zay zavatra hevitry ny nofo dia tsy hanan-kery amin'ny anaranao Jesosy. Fa ianao ny aneho ny voninahitra ao indray androany Jesosy. Ianao no hiteny indray androany Jesosy. Ianao no hikasika ny tsirairay avy. Ianao no amelombelona Jesosy malala. Anangana ny efarava, anaitra zay matory, anome fiainana an'izay ao anatin'ny fahafatesana, anome fahazavana zay ao anatin'ny maizina, anome tolotsaina ho an'izay mila tolotsaina Jesosy, fampaherezana ho an'izay mila fampaherezana, fahasalamana ho an'izay mila fahasalamana. Zay rehetrarehetra Tompo, zavatra tsy ampy, ianao ny fahafenona Jesosy. Ianao ny fahafenona ary ny fananao masina hiasa Jesosy. Fananao masina hiasa androany, manan-kery amin'ny hery tsy takatry ny saina, tsy takatry ny maha olombelona nofo aman-drà, fa hikasika ny fanahany tsirairay avy ianao Jesosy. Hikitika ny fonony tsirairay avy ianao Jesosy, amin'ny tenanao mahery vaika, amin'ny afo ny fananao masina Jesosy malalo. Ary atateraka zay sitraponao aminay tsirairay avy, anokatra ny maso-panahy ianao Jesosy, anala zay fahajambana ara-panahy ianao Jesosy. Jesosy malala, ianao ny ateheranay, ianao ny ankinanay. Anorotoro ny fo vato ianao Jesosy io, ho tonga fo nofo. Halleloja. Ny lohalika rehetra anaiky, andohalika eo anatrehanao. Ny lela rehetra anaiky, fa ianao no tompo Jesosy malalo. Fa fotoana hitadiavana anao tokoa zao Jesosy. Fotoana ankanesana eo aminao zao Jesosy. Teninao milaza amin'ny Salamo 5:1 hoe mitadiavana Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Mitadiavana Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Anisan'ny fotoana androany ahafahanay hitady anao sy ny herinao Tompo, ahafahanay hikatsaka ny tavanao Tompo. Dia izay fanakonakonana rehetra avy amin'ilay ratsy, avy amin'ny nofo, tonononay tsy manan-kery zany androany Jesosy. Teninao milaza ny Isaia 5:20, mitadiavana Jehova dia ny mbola hita izy, mitadiavana Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Mbola fotoana zao androany Jesosy io, mbola hitadiavana ianao ihany koa, mbola hiantsoana ianao ihany koa. Ary zay rehetra mitady no mahita. Halleloja. Ary zay rehetra miantso ny anaranao no vonjena. Androany na iza eto androany mitady anao Jesosy, tononoko tena hitanao tokoa. Zay rehetrarehetra miantso anao androany, ianao anamaly azy ary andre tokoa izy. Izany valiny avy any aminao zany Jesosy. Fa mangetaeta anao zay Jesosy, maniry anao tokoa zay Jesosy. Tahaka ny nataon'i Davida eto amin'ny tany mangetana tsy misy rano, amin'izao fiainana sarotra, amin'izao fiainana ratsy, amin'izao fiainana tsisy filaminana, zay misy hoe antenainany amin'izay tena ho fiatsarana Jesosy, satria efa akaiky ny fiverenanao. Dia tena hifantoka aminao zay tsirairay avy. Ianao ny tompony hery, ianao ny tompony fiainana, ianao no afaka meno azy Jesosy. Halleloja. Androany zay Jesosy tena tsy kajikajy, tsy anamboamboatra, mahatonga dia eto aminao fotsiny zay Jesosy. Dia miandry zay ataonao, miankina amin'izay fitarianao fanahy masina, miantehitra 100 isan-jato aminao. Fa ianao Jesosy, tompony hery sy ny fiainana, ianao rery no afaka meno azy Jesosy. Halleloja. Zay mangetaheta rehetra, nao no ameno azy, nao no hikasika azy. Mamaky ny fony tsirairay avy ianao androany, mahita ny fony tsirairay avy ianao, malala ny ao an'eritreriny, malala ny fiainany ray manontolo. Jesosy malala, hikasika ianao Jesosy. Tsoka ny rivotra ao ianao fanahy masina, ny rivo-panahy avy aminao, ny aina vaovao avy aminao fanahy masina. Alefanao hitety hikasika ny tsirairay avy zay eto androany Jesosy. Halleloja. Irindra araka ny sitraponao ny zavatra rehetra, ary ny voninahitra ao Jesosy dia niseho rehefa nirindra araka ny sitraponao zay nataon'ny Mosesy, rehefa nirindra araka ny sitraponao zay nataon'ny Solomona, dia nilatsaka ny fanahinao, niseho ny voninahitra ao Jesosy. Tiana hirindra araka ny sitraponao ny fiainanay Jesosy, tiana hirindra araka izay tianao ny fiainanay Jesosy, tianay ho anitsinao, tianay amboarinao, tianay
hovolavolainao Jesosy. Halleloia. Fa rehefa regle zany rehetra zany latsaka ny voninahitra ao, piseho ny herinao, miasa ny fanahinao. Fa ianao tompony hery sy tompony fiainana, ianao irery no afaka ameloa. Fa ianao tompony hery, fa ianao tompony hery sy tompony fiainana, ianao irery no afaka ameloa. Verentsika anjany lazao mihitsy Jesosy fa ianao no afaka mihaino ato. Fa ianao, halleluia, tompony hery sy tompony fiainana, ianao irery no afaka ameloa. Mangeta eto, mangeta Jesús, Jesús, rimufunaina, Jesús, vamarinana, avia kafenu di panupuna. Mametraka ny etaeta ary ianao koa no manala ny etaeta. Matoky ianao fa ianao zay mitady azy, ianao zay mangetaeta azy, ianao zay maniry azy, mambelombelona ny fanahinao indray izy, mamporisika anao indray izy, mitarika anao indray izy, mampirehatra anao indray izy. Fa mahatoky Jesosy, mahatoky Jesosy zay tany maina rehetra teo tongavany rano ny tompo androany. Halleloia. Ny fo rehetra, ny fo tany lonaka, ho velombelomo ny fanahin'ny tompo ianao. Mety efa mametra-panontaniana ianao hoe manamaina azany, aiza ho aiza ary azany amin'ny fandrosoko ao amin'ny tompo. Mandroso ave, sa miembotra ave, sa mijanona eo ave. Jesosy amelombelona ny fonao. Fa eto izy, eto izy zao, eto izy zao ankehitriny zao, mampirehitra ny fonao indray,
hoy ny voalaza hoe tsy amono lainjiro manetony izy nanorotoro ny volotara zay torotoro fa zay manetonetona rehetra dia ho afanainy dia ho ampiretiny ray. Halleloia. Zay volotara torotoro dia ho areniny ray dia hijoro ray amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona ny tompo, mahatoky izy, mahatoky izy, ary tsy hanala baraka ny anarany izy indrindraindrindra satria ny anarany no entinao, ny anarany no entinao ary tsy iny raha ho afa baraka ny anarany fa tiany ianao hirehitra, tiany ianao hafana, tiany ianao hijoro ao aminy. Mandra-piavana eny aminao ny lanitra noho ny fahasoavana zany, noho ny heriny zany, noho ny fiasan'ny fanahymasiny zany. Saotra Dado, saotra Tompo, mikatsaka ny zava-panahitrany ianao, hikatsaka ny zava-panahy ianao, hisaina ny zavatra any ambony ianao, heritreritra na amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Saotra Dado, saotra Tompo, fa eto ianao Jesosy, miasa ny fanahinao any amin'ny tsirairay avy Jesosy, manafaka ianao Jesosy io. Zay zavatra manamatompatotra tsy nampandroso, zay zavatra manamatompatotra nampipetraka fa tsy nampitsangana ho anao, dia vahanao zany androany, tapahanao zany androany, ary manosika indray ianao, manome aina vaovao indray ianao, manome rivo vaovao indray ianao Jesosy io. Androsony tsirairay avy iretany eo aminao Jesosy. Andriamanitra matoky ianao, Andriamanitra velona ianao, ary manao ny pentekoste anao ianao isan'andro isak'izay fiangonana maniry ianao. Halleloia. Saotra Dado. Amen. Mbola mitotsika ao anatin'izany fanatrehan'ny tompo zany andray tenin'Andriamanitra tsika. Inona tiany tompo ambarasy aminao androany? Manankola zay namiko sy aminao izy. Ary zava-dehibe ny fianoantsika an'izany. Ino ve anao fa hikasika anao ny tompo androany? Sa efa mikasika anao ny tompo androany? Manasitrana ny marary izy, manangana ny maty izy, mahery izy hamonjy anao. Fa tsy miovy izy ho maly Seigneur mandrakizay. Zay nataony ao anatin'io baiboly io hitanao ao, zay nataon'i Jesosy tamin'izy teto tany sy nataon'ny apôstôly sy zay rehetra mpianatra ny tompo tao anatin'ny baiboly, tsy miovy Jesosy ho maly Seigneur mandrakizay. Ary mbola miasa izy, mbola hiasa izy atateraka an'izany. Dia hikasika anao izy androany. Tononoko izay amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko izay amin'ny anaran'i Jesosy, hikasika anao izy. Averiko ihany manasitrana ny marary izy, manangana ny maty izy, mahery izy hamonjy anao sy ny ankohonanao. Fa ny finoana ny mahavonjy, ary ny finoanao no manome voninahitra ny tompo. Fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Halleluia. Dia hoy ilay hira hoe Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Ny tompo mbola hiasa indray, mbola hiteny indray, mbola hikasika anao indray, mbola anangana anao, anasitrana anao, hiteny aminao, ampahiratra anao. Halleluia. Satria matoky izy. Dieu va faire encore, 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 Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, 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 Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te
parler. Dieu va te parler. Dieu va te guider. Dieu va te guider. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te guérir. Dieu va te Amen. guérir. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te toucher. Dieu va me toucher. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va me parler. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 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 Amen, amen, amen. Matoky mino fa miasan'ny tompo. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra rehefa niakatra tao Jerosalema Jesosy. Ozy izy tamin'ny mpianatra hoentana aloha mankary amin'ny voatranareo ianareo misy zanak'apondra ao izay tsy mbola nisy nitaingina voafatotra alay voiziny dia eto mankaty. Dia hoy Jesosy hoe raha misy manontany aminareo hoe ino ty ataonareo ty, dia hoy Jesosy hoe ahoana? Zao fotsiny avaly azy, misy rarahana lan'ny tompo azy, misy rarahana lan'ny tompo azy. Notre autorité any lanitra maniraka, izay autorité any tany dia hoy Jesosy hoe teneny fotsiny misy rarahana lan'ny tompo anao. Amen. Misy rarahana lan'ny tompo anao koa androany. Fa dia manontanytany dia vola hoe fa hoentinao aiza izy ty? Manontanytany zay namanamana zavatra eny amin'izao tontolo zao, efa hoentiny ianao e, mamahanao Jesosy. Dia hoy izy hoe misy rarahana lan'ny tompo azy. Nataon'ny tompo inona le zanak'apondra rehefa avy eo? Ny vahany dia nentiny nakaiza? Nentiniditra tao Jerosalema. Nentiniditra tao Jerosalema. Vahan'ny tompo koa ianao, dia entiny miditra izy. Entiny miditra ao Jerosalema vaovao. Ao anaty baiboly eo dia misy ny hoe Jerosalema vaovao, feno fahatsarana sy famirapiratana. Hoentiny any ianao, hovahany ianao. Ary izy mampiasa anao ihany koa hitondra ny olona ho any. Izy mampiasa hitondra ny olona ho any. Tsy sanatry mihitsy hitondra nareo aty amiko na hitazonareo anatin'ny rindrina efatra, fa hitondra le fiainanao amintsika tsirairay avy, hitondra le fahafahanao amin'i Jesosy, hitondra le fanahy masina ao aminao, halalanao an Jesosy, hiainanao anatin'ny fahafahana, hiainanao anatin'ny fahalalahana, ao anatin'ny fitarian'ny fanahy masina. Ary hotsapanao hoe mamy zany Jesosy zany. Halleloia. Tsy religion ny toriana aminao, tsy anaram-piangonana ny toriana aminao, tsy resaka toko-pivavahana ny zaraina aminao, fa le naniraka ny apôstôly tamin'izany hoe hoeto le zanak'apondra mbola tsisy nitaingina vao hoeto aty Jesosy Kristy ny anarany, nandrisan'ny fahafatesana velona mandrakizay. Rehefa niditra Jerosalema izy dia inona zavatra nitranga? Ahoana nataon'ny olona? Nobian'ny olona izy. Halleloia. Dia ahoana ozy ny olona? Hosana, hosana ho an'ny zanak' Davida. Jesosy Kristy dia mpanjaka, tompony tompo, ary hitan'ny olona zany rehefa nitsangana izy ary nitondra n'ilay zanak'apondra niditra tao Jerosalema. Hosana, hosana ho an'ny zanak' Davida hoy izy. Fen'olona manodidina, fen'olona teo an-tanàna. Satria nahoana? Niditra tao Jerosalema Jesosy ary nitondra ny apondra. Netreretiny olona dia ahoana? Atao ino Jesosy? Atao mpanjaka. Zay nitetiky ny olona hoe tena afaka ty Israely ty. Satria ny Israely tamin'ny andro ny ainan'i Jesosy dia teo ambany fanjanahana, ny zanahany Romanina. Dia nanantena izy hoe ty zany le Jesosy anafaka anay, anafaka anay satria ho atao mpanjaka. Dia zay no natonga andry Petera isaky ny hoe andeha ho faty Jesosy. Dia ozy Petera hoe sanatria aminao zany, satria Petera koa nieritreritra hoe ho mpanjaka io, satria tsy mbola atao ny fanahy masina. Dia nioby daholo ny olona ty le ho atao mpanjaka, ty le ho atao mpanjaka. Tamin'ny herinandroany nisy an'izay hoe alady ny sapany fy
tondra rofia daholo fa ahoana ny toy andreva alatsinainy latsinainy sampakazo alahady ny sampakazo alahady ny sampan-trofia fahatsiarovana an Jesosy niditra tao Jerosalema zany hoe le Jesosy niditra tao Jerosalema iny raha raisina an-tsaina dia ohatrany hoe fotoam-bavaka, fotoana fiderana, fotoana na louange teo daholo ny olona rehetrarehetra satria nahita hoe iny Jesosy mitaingina zanak'apontra miditra ao Jerosalema, tia ny mpanjaka, tia le mahavita azy, tia le izy ty teo daholo ny opy, ny tehaka, nankalaza, nanome voninahitra, ny orakoraka, ny velarina daholo ny lambany napetraka teny andehanan Jesosy satria nanaiky ny fahalebiazan Jesosy. Inona tonga azy nanaiky ny fahalebiazan Jesosy? Nahita fahagagana, ary rehefa nahita fahagagana dia niaiky ny fahalebiazan Jesosy. Haleloia. Fa zao ny zavatra anseho, herinandro taorinan'izay, herinandro fotsiny taorinan'izay hafanam-po be zay, taorinan'izay firetana be zay, taorinan'izay fiteafana zay, taorinan'izay fankalana ny lamba natao tapirozo an Jesosy zay. Iny Jesosy fa tratra teo ambony azy fijaliana, nombona, ny fatsihana, ny jaly fadiranofana. Taiza daholo le olona rehetra teo. Nakaiza? Tsita. Tsita. Fa ahoana le tao amin'ny matitoko faraiky amby roapolo fiobiana fiderana. Nohon'izay tonga ny famonoana teo amin'ny azy fijaliana, ny famatsihana teo amin'ny azy fijaliana, tsisy hita daholo nalehany. Indrisy mampalahelo, zay raha olombelona, zay raha olombelona, satria inona dia davina, zay tsy mila Jesosy momba eo amin'ny azy fijaliana zany, zay tsy mila Jesosy fatsihana mijaly zany, noho zany asa tsy izy io aminay, lasa daholo nandeha. Zay le toetran'ny olona, toetran'ny olona zay zavatra mahafinaritra nofo ihany, zay zavatra mahafinaritra tsisy fijaliana, zay zavatra mahafinaritra tsisy ady, tsisy olana. Fa nohon'izay hoe maty eo amin'ny azy fijaliana, tsy hita ny tompo, tsy hita ny tompo, tsy hita koa ianao. Ny ampianarana antsika eto mila mipetraka tsara zay hoe fiarahana amin'ny Jesosy, ny fiarahana amin'ny Jesosy, ny fifikirana amin'ny Jesosy, ny fandehanana miaraka amin'ny Jesosy, tsy resaka fahitana mofo dimy sy hazan-drano roa mitombo. Aleloia. Tsy resaka fahitana jamba mahiratra fotsiny, tsy resaka fahitana boka sitrana, tsy resaka fahitana mona miteny. Fa lazaiko anao fa be da be ny nahita mona miteny, be da be ny nahita boka sitrana, be da be ny nahita jamba nahiratra, be da be ny nahita miracle, fa any amin'ny elo misy azy. Ary be da be ny nanao miracle, nahiratra ny jamba, sitrana ny boka, nitsangana tamin'ny maty ny maty, fa zao izy any amin'ny elo. Satria nahoana? Mandany le azy fijaliana, mandany le tena filazantsara. Ny tena filazantsara nge dia ny azy fijaliana Jesosy Kristy e. Ary Paul dia nilaza ao Filipianina hoe ny olona eto manodidididina eto dia mampalahelo aho, fa tsisy mitovy hevitra amiko, fa tsy misaina fa tsy nenazy izy. Ny kibony no andriamaniny, ny famenarany voninahiny, tsy misaina fa tsy zavatra ny tany izy. Ireno izy mampitomany ahy, mampilatsaka ranomaso ahy isan'andro. Satria nahoana? Fahaverezana ny hafarany. Ary ireno no antsoina hoe fahavalon'ny azo fijaliana. Ireno no antsoina hoe fahavalon'ny azo fijaliana. Rehefa tsy manambara ny fivebahana, rehefa tsy manambara ny hafatesan'i Jesosy sy ny fanekena, hozy nge Jesosy hoe raha ohatra ka miaraka miaritra aminy ianao dia hiaraka manam-boninahitra aminy. Amen. Le hiara-manam-boninahitra misy zavatra ao alohany hoe raha miara-miaritra aminy sika. Dia nankaiza daholo, nankaiza daholo le olona nidera, nankaiza daholo le olona niankohaka. Satria nahoana? Intéressé, tsorina, tsotra fotsiny, intéressé. Maika tamin'ny zavatra ny tany, maika tamin'ny zavatra hita maso, fa tsy nijery hoe ty fanahy ty nge mila vonjeny, ty fanahy ty nge mila fitsaharany, ty fanahy ty nge mila fiadanany. Ary ny ambara aminao eto dia Jesosy le mitondra fitsaharana ho an'ny fanahinao, Jesosy le mitondra fitsaharana ho an'ny
fiainanao. Jesosy le mitondra fiadanana tsy miakina amin'ny zavatra hita maso anananao na tsy anananao, fa Jesosy ao anatinao. Halleloja. Jesosy tsy moyen azahoana zavatra. Jesosy tsy moyen ahafahana manao zavatra. Jesosy tsy moyen ahazoana fitahiana, fa Jesosy misy le fitahiana. Halleloja. Jesosy misy le fitahiana. Any aza mahay anao, aza matahotra zaky fa zavatra tadiavinao eto mihoatra lavitra noho izay verinao sy angatanao no azo anao. Halleloja. D'accord amin'izany ve ianao e? Mino an'izany ianao, misy zavatra eritreretinao ao, misy zavatra angatahanao ao, dia ozy mihoatra noho ny verinao sy ny angatahanao no azonao eto. Mangingina be le amen. Samby tsy zavatra angatahanao sy tadiavinao tsony e, ampy sy feno. Halleloja. Jesosy tsy fitaovana, Jesosy tsy exploitena, Jesosy tsy ampiasaina ahafahana mahazo zavatra, fa Jesosy le zavatra. Jesosy no izy. Halleloja. Na hitombo mofo dimy sy azan'andro na tsy hitombo, Jesosy no izy. Na ahiratra ny jamba na tsy ahiratra, Jesosy no izy. Na hositrana ny boka na tsy hositrana, Jesosy no izy. Halleloja. Satria efa tsangana tamin'ny maty izy velona mandrakizay. Azay ataoko izy tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao ratrizay. Halleloja. Ka mety metretra anao tsy mivaly le vavaka, tsy hita ihany le vahaolana, to efa mba mandeha ihany isan-kalahady, efa mandeha ihany eo fotoana rehetra, fa tomony eo ihany eo. Manana ny heviny tompo e, manana ny lalany tompo e, fa zao le fiadananao anatinao, na inona mitranga, na inona midona, na inona eo, na inona tsy eo, le fiadanana tsapanao, le fitsaharana tsapanao. Sa manonofo ve tsika? Sa miteniteny foana ve za? Fa zany eny miaraka amin'ny Jesosy e. Zany miaraka amin'ny Jesosy. Ry Petera sy ry John kapohana hoe tsy mahazo mitory an'i Jesosy ianao. Nigadraina mihitsy fa nitory an'i Jesosy. Fa rehefa avy nigadrana, nikapohana, ampy zay tsy mitoritory an'i Jesosy tsony a. Dalina mandeha any. Rehefa nifotsorana izy, tsikitsiky fotsiny izy roalahy. Za moa tsy nahita azy fa zay lo anaty baiboly. Tsikitsiky fotsiny izy, ary sady mbola nitory an'i Jesosy indray izy, ary ozy hoe faly izy no fampijaliana noho ny amin'ny Kristy. Satria fatany fa tsy le zavatra eto tanio ny important, fa le fiarahany miaraka amin'ny Jesosy rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Zay le hoe zava-dehibe le fifikirana amin'ny Jesosy. Ary androany zavatra tena tia nazarenana antsika dia le hoe fitiavana an'i Jesosy. Tia an'i Jesosy. Zay no izy. Tia an'i Jesosy. Tsy vao androany angamba no mitory an'izay sy mizaha reto, fa za zany mahita amin'ny fiainana isan'andro mihitsy fa vitsy ny olona tia an'i Jesosy. Makany am-piangonana be da be, mandeha amin'iny lalana iny andeha akaty, fa hitanao fa feno ny fiangonana, feno olona mianjaika habit de dimanche. Tsisy habit de dimanche zany eo amin'i Jesosy, fa rehefa habit de habit, rehefa mitafy an'i Jesosy ianao, tafy ny fanamasina ianao, zay ny zava-dehibe. De mianjaika, de mamonjy fotoana, de voaka avy eo, de mandeha vonjy tavanandro, fombafomba. Foana ny ivavahanareo amiko izy Jesosy, satria manajo eo molotra fa ny folo avitra. Mampalahelo nge ty Madagasikara ty, Madagasikara mila an'i Jesosy, ny mpitondra mila an'i Jesosy. Miady atrano fotsiny, mifampialona fotsiny, fankahala fotsiny, mifamely fotsiny, fa milaza fa kristianina. Rehefa lahady dia samy any am-piangonana, mahazo toerana eny aloha eny, mandray fanasan'ny tompo. Rehefa mivoaka ao avy eo miady, mialona, mifamono, manao kolikoly. Fihinona ny ampianarina any am-piangonana any? Fihinona ny zaraina any? Tiako atsokana mihitsy ireo pastera rehetrarehetra mipetra daholo no nareo dia ampianarina ny filazantsara. Atsona daholo ireo apôstôly sy ny sisa milaza apôstôly sy mpaminany ireo, mipetra daholo aloha. Aloha mianatra an'ity baiboly ity. Fa inona ny ampianarinareo any? Feno ny fiangonana rehefa alahady, feno ny fiangonana rehefa sabotsy, feno ny palais des sports, feno ny coliseum. Manino Madagasikara mbola matra? Manino na mbola ao anatin'ny aizina?
satria filazantsara tsy izy nitorianao. Mofo dimy sy azan-drano roa ny tompo no lazainao. Tsy ratsy akory zany fa tsy zay ny filazantsara hatramin'ny farany. Halleloja. Mila ny Jesosy ty Madagasikara ty. Mila ny Jesosy ny mpitondra. Mila miaina ara-ny filazantsara, miverina amin'ny voalohany ho tia an Jesosy. Za faly fa fiainontsika eto ary mino aho 100 za lazaiko zay hoe tsy mitazona anao eto ny tanjona fa arainy hery ianao, arainy afo ianao dia mandeha any amin'izay anirahan Jesosy ianao. Anambara an Jesosy, anambara ny fahafahana, anambara ny famonjena, hifatoka am Jesosy ny filazantsara zay torianao. Fa tsy amin'ny resaka materiel, tsy amin'ny resaka zavatra ny tany. Ampiomana ianao fa taka Sodoma sy Gomora dia ho potehany ty tany ty. Ampiomana ianao fa tamin'ny andro Noa dia ho saforana indray ty tany ty. Ampiomana ianao fa trompetra ray sisa no tsofon'ny anjely. Trompetra ray sisa. Zay hoe dernière trompette. Trompette rehetra talohan'izay efa voatsoka daholo ny eniny. Ray sisa no tsofon'ny anjely, lazaiko anao zany. Ray sisa no tsofon'ny anjely, tapitra ny eto an-tany. Ho avy Jesosy aka ny fiangonana. Ray sisa. Ampatsiviko kely anao le tantara zay tany amin'ny autoroute tany Europa tany. Rehefa tany amin'ny autoroute tany Europa tany ho an'izay fanaino moa zany dia efa mamerina miaino izy. Ho an'izay mbola tsy miaino dia mba maheno voalohany izy. Nandeha ty vehivavy anankiray nitondra fiara mpandeha autoroute. Rehefa mandeha autoroute izy misy nanakany an-teny an-dalana. Tsy fanaony mihitsy ny mitondra olona mijanona dia mitondra olona. Le olona netiny ozy izy ohatran'ny olona efa olona antitra, olona efa lehibe. Dia nijanona ozy izy dia niraisiko le olona. Rehefa niraisiko izy dia tao aoriana. Rehefa tao aoriana izy dia mipetraka tao aoriana dia za nitondra le tomobile, dia zao nolazain'le olona tao aoriana ozy izy hoe efa eo ambava ny trompetra. Le trompette ozy izy, la trompette est sur la bouche. Tsy hita le olona rehefa avy eo. Nigoropaka le vehivavy, nijanona mihitsy fa tsy lamina tsony ny toe-batany fa narary. Tonga ny polisy hoe fa inona zavatra nitranga taminao. Nisy olona ozy izy tao aoriana tao tantarainy le zavatra nitantaraiko taminao teo. Ny farany tsy hitako tsony na lehany fa zay nambarany hoe efa eo ambava ny trompetra. Efa eo ambava ny trompetra. Raha tsy diso voalohany zay tao aoriana zay mbola nisy tranga anankiray ohatr'izay nefa tsy tao amin'iny toerana andehanany autoroute iny. Tiany tompo lazaina dia zao efa akaiky ny fiverenan Jesosy. Ary rehefa tsy hitory ny olona, ny anjely mihitsy nalefa andeha hiteny. Rehefa mbola hiresaka zavatra ny tany, rehefa mbola hiresaka fitahiana ranofo sy zavatra resaka materiel, dia ozy ny tompo alao misy anjely mihitsy alefako dia hitory anambaran'izay. Eo ambava ny trompetra. Dia voalaza fa hitsoka ny trompetra ny arkanjely dia maty eo amin'ny tompo nitsangana dia tsika zay velona ka mbola mitoetra no ivay indray mpimaso. Efa ho avy zay fotoana zay, efa akaiky Jesosy. Vonona ve tsika? Fa le fitiavana an Jesosy ny zava-dehibe. Fitiavana an Jesosy ny zava-dehibe aiza ho aiza zay fitiavako an Jesosy zay. Fitiavako ny zavatra omeny Jesosy ve? Fitiavako ny fitahiana omeny Jesosy ve? Sa fitiavako an Jesosy fotsiny? Samy hafa zay Nantany fihinana itiavanao an Jesosy? Jesosy mitaka. Jesosy mamaolana. Jesosy za nararina sitranin Jesosy. Jesosy manome vola. Zay valiteniny anankiray. Ka raha ohatra ary ka marary fa tsy traniny. Ka raha ohatra ka mitady vola fa tsy mahazo. Raha ohatra ary ka sahirana fa tsy miva, dia tsy tian Jesosy tsony. Fa mety ataon Jesosy zay. Satria ozy hoe mahazo manao zay tiako amin'ny aho. Ny foko ve midoboka ho an Jesosy? Ny foko ve tia an Jesosy fotsiny tsotro zao? Sa mitady ny paosiny Jesosy fotsiny? Sa mitady an'le zavatra omeny Jesosy fotsiny? Fa be da be nge ireo anaty baiboly reo e. Succès be nge iny an Jesosy e. Succès. Satria zay nalehany seho daholo miracle, seho daholo miracle. Raha zao tsika ny anao zavatra ohatr'izay tao tena anao sa hoe tena tongava fa
tonga dia misy azany mihitsy any ivelany any hoe rehefa ivavaka tsika tonga dia misy vovobolamena milatsaka fotsiny eo. Any Amerika Latina any tena mpanao an'izay. Volamena vovoka volamena milatsaka fotsiny eo izy tsy ho tonga eo. Asika visy tonga fa misy mofo zaraina fotsiny amin'ity andro tsy be mofo ty sy mahalafo mofo izy tsy ho avy. Raha zavatra ny tany notorianao tonga dia tonga daholo. Fa raha zavatra ny lanitra sy mombany hoe Jesosy sy amin'ny maha Jesosy azy tsy mahaliana olona. Tonga tao amin'ny azy izy ny azy tsy nandray azy. Tonga tao amin'ny mazava, tonga tao amin'ny maizina ny mazava, naleo ny maizina toy izay ny mazava. Tonga tao amin'ny fiainana, naleo ny fahafatesana toy izay fiainana. Ataonao ahoana ny andositra ny fahatezeranao avy? Ataonao ahoana ny andositra ny falamelohana any amin'ny elo? Misy fotoana izay mandeha mitory filazantsara. Izay mantsy zavatra ampianaran'ny tompo, tsy mijanona eto fotsiny fa mandeha mivoaka. Ianao raha mbola te hitory filazantsara mbola afaka miaraka antsika. Fa mandeha mivoaka dia mandeha mitory an' Jesosy any. Dia rehefa mivoaka izay matetika ianao rehefa mitory dia indray ilay olona tsy liana amin'ny zavatra torianao. Fa Jesosy nefa rehefa naniraka dia ny zavatra asain'i Jesosy atao zava-panahy toriana, fa izay zavatra ilain'ny olona rabatana koa dia omena azy rehefa afaka atao. Fa hitanao mihitsy samy hafa an'izy hoe iny amin'izay ianao fa hizara savony, iny amin'izay ianao fa hizara biscuit, iny amin'izay ianao fa hizara labozia. Feno io toerana io, manenjika daholo. Fa rehefa mbola ilay Jesosy aloha nitoriana tsy hitahitanao fa any ananinanina. Dia izay ohatrany tamin'ny andron'i Jesosy ihany ty Hosana, hosana ho an'ny zanak'i Davidako. Iny laboziko, iny mofo, iny ny kaye, iny stylo, iny bombo. Fa rehefa toriana hoe fibebahana, fialana amin'ny ratsy, mivoata ao Babilôna, mivoata amin'ny famadihan-drazana, mivoata amin'ny fanompotsapy. Izay ihany ny atao. Firenena manaja molotra fa fony lavitra. Vavao an'ity Madagasikara ity. Mivavao amin'ny Madagasikara. Fa izay ilay ny tompo hoe raha hitady ny tavako izy anetry tena. Ianao any an-danitra melanelo ny arasitrana rehetra. Dia io lazainy hoe raha olona natsoina tamin'ny anarako. Tsy ny teny izy hoe raha ny olona fotsiny eny. Izany hoe ilay olona natsoina tamin'ny anarany misy akeny tsy mitady ny tavany. Ilay olona milaza fa kristiana misy akeny tsy manetry teny. Ilay olona milaza fa mpino mihitsy mpivavaka isan-kalady akeny tsy mitady ny tavany tompo. Dia foana ny ivavahandreo amiko manaja eo molotra. Fa androany ndao hiditra lalina kokoa hoe ndao hity an' Jesosy fotsiny. Ndao hity an' Jesosy fotsiny. Ka le olana ane mola be da be. Zay mahatonga nalaza io mamaky anahy. Eny azoko zany. Ana rehefa misy manatonaka be olana, Jesosy ny vahaolana. Fa tena Jesosy amin'ny maizy azy, aloha izy hitondra fiainanao fotsiny araka ny fombany. Fa nataony koa ny olana anatona anazy. Fa nairay raha mirolona fotsiny tsy eo. Efa hainareo indray le tantara le nanao testa le olona mpivavaka. Dia rehefa andeha hivavaka teo daholo ny olona rehetrarehetra. Dia rehefa nisy olona saritava anankiroa, sady nitondra basy, sady nanampana hoe vonoky daholo izay rehetrarehetra mbola mijanona mivavaka eto. Dia nanino lasa nitsoaka daholo le olona rehetrarehetra. Anankiroa sisa ny taraiky teo. Nesorin'izy ireo lahy amin'izay ny kagolona sy ny basy, tao amin'izay tsika hivavaka fa ireo ny tena izy. Aiza le aina rofetra ry Jeso mpamonjy, aina no fetra anarana anao. Aina ny fetra mbava voziny fa vao misy ny ady, vao misy ny falenjena, vao misy ny olana tsy hita. Mandeha ara-panahy, zavatra ny fanahy, zavatra amin'i Jesosy. Dia za tena manaiky zato isan-jato manasitra an' Jesosy. Za tena manaiky zato isan-jato mamaha-ola an' Jesosy. Za tena manaiky zato isan-jato mita Jesosy. Za tena manaiky zato isan-jato fa vaha-ola an' Jesosy amin'ny zavatra iainanao eto tany. Fa ny ambony izay rehetra izay tiavo Jesosy. Ny fitiavana an' Jesosy fotsiny tsotro zao. Tsy filan-javatra, tsy filana zavatra ny tany, fa ho tia azy fotsiny.
misy an'izany ao anaty baiboly. Hitantsika le tao amin'ny Matthieu 1:20 fa hitantsika koa anaty baiboly fa misy olona tian Jesosy tsotra fotsiny zao ao. Satria Jesosy tsapan'le momba an Jesosy. Tsapan'le momba an Jesosy. Vakio kely ten'Andriamanitra amin'ny Luka 7. Luka 7 andininy fa 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Luka 7 andininy fa 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Mba misy raha hoe mamaky azafady zay manana micro akaiky eo. Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy. Ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indrony izy vehivavy mpanota tao an-tanàna. Ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy. Ary nijanona teo ivohany, tanilany tongony izy ka nitomany. Dia nakotsa ny tongony tamin'ny ranomasina sy namoaka azy tamin'ny volondohany. Dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Aleloia. Hatreo nisy vehivavy mpanota anankiray. Na rehefa tao amin'ny fariseo anankiray Jesosy ny sakafo, lasa izy nakao. Rehefa nakao izy tsy namme lista sujet de prière. Hoe tiany anary Jesosy fa henoko ianao hoe misakafo ato, reto ny olako, reto ny problemako. Tsy nanao an'izay Jesosy, tsy nanao an'izay le olona. Fa inona natao? Izy indray nanino? Izy indray nanatona teo an-tongotra Jesosy. Tsy sanaka eo amin'ny devant Jesosy akory izy fa tao an-damosina. Dia rehefa tao izy dia inona nataony? Ozy izy hoe netiny ny tomany izy. Rehefa nitomany izy le ranomasina ara efa ila akotsa mihitsy ny tongotra Jesosy. Dia avy eo ny fafany tamin'ny volony, dia noroany tongotra Jesosy dia nasiny menaka manitra. Tsisy fangatahana eo na ray ary. D'accord sika tsy d'accord. Izy ane fivehivavy io, vehivavy mpanota, vehivavy mpanota. Tsisy fangatahana na anankiray ary. Fa tonga dia mitomany eo tongotra Jesosy. Tonga dia nandena ny tongotra Jesosy. Tonga dia namafa ny tongotra Jesosy tambony, nanositra menaka ho an'i Jesosy. Halleluia. Ny vavaka ataonao, aiza ho aiza raha oharina amin'ny vavaka io. Raha tonga eo anatrehan'i Jesosy, sujet de prière, aiza ho aiza. Fa ty tsisy ninona nangatahana, tsisy ninona nataony. Matonga izy manao an'io acte io fitiavana kely nanaovany an'io. Tavoahangy alabastara feno ranomanitra. Any filazantsara hafany dia milaza izy hoe raha alabastara feno menaka tokony efa karama heritaona. Karama heritaona vakina fotsiny an-tongotra Jesosy. Inona no natonga an'izay? Tady fitahina ve? Mba hitombo ve menaka ray alabastara mba ho lasa 5 tavoahangy? Tsisy an'izay. Fa nafoy fotsiny zavatra rehetra hoe tena tiako rangaha ty Jesosy ty. Tiako ty Jesosy ty, nandohalika dia nitomany. Mba manandramazany raha lasaina bavy. Manatona Jesosy miresaka fotsiny ty fotsiny azy Jesosy. Mba mitafatafa sy dika fotsiny. Efa misy inona ho Jesosy? Tsisy inona. Mba eto aminao fotsiny mba eto aminao fotsiny mba tiako be ianao, mahafinaritra. Ohatran'ny mpivady vady ve rehefa iona dia ifangataka zavatra foana. Fa miaraka eo fotsiny, tsisy zavatra ilaina, tsisy zavatra dia tafina, fa mankehana fotsiny le vadiko. Dia raha ny ampiasana dia mba miantso kely aloha zay re. Ça va? Dia tsy hoentany izy fa hoana fa misy inona avy efa fantana izy efa le miantsoantso kely satria ty fa tsy hoe angataka zavatra. Tena hoe fitiavana fotsiny le iarahana amin'i Jesosy raha lasaina bavy. Io tsy fantokafana an Jesosy ka hoe hitahan Jesosy, hotahin Jesosy le vehivavy. Matetika ny olona manao fiterana,
manao louange. Aiza nisy zany hoe hiprovoke an'Andriamanitra, mamenatra anie zany, hiprovoke ny fitahian'Andriamanitra, anetsika an'Andriamanitra. Tsy zay le izy, manatona an' Jesosy fotsiny ihany. Eritrereto ianao ray mpianakaviana, tonga eo aminao zanakao mila zavatra, de rehefa mila zavatra izy de mandokandoka anao fotsiny. Ahoana dada, mahafinaritra kosa kiraro ny dada, tsara be zany volony dada zany, avy ny azy dada. De mandokandoka eo, hitady zavatra any aminao, faly ve anao? Mandokandoka fotsiny ty zanako ty, ka zavatra ty amiko. Ohatra zany ny akamaroan'ny olona fa zafady, mandokandoka an' Jesosy, mandokandoka an'Andriamanitra ty azo zavatra. Fa io raha lasaina bavy tsy resaka fandokandokafana, fa fitiavana fotsiny hoe atao kaiko eto Jesosy, tiako Jesosy, mahafinaritra azy Jesosy. Misy anakiroa eto, ndray fariseo, ndray lefa vehivavy mpanota. Ianao miteny hoe za ve Jesosy de mbola tianao amin'izay fahotana rehetra nataoko, tamin'izay fiodinana rehetra nataoko, mbola tiany, mbola tiany ianao, mbola mangetaheta anao ny fony, mbola maniry anao ny fony. Zay mbola tsy iverenany, izay tsy mbola iverenany, mbola manana ondry hafa ozy izy zay tsy amin'ity valy ty, mbola tiako iverina amiko ireny. Halleloja. Zao filazantsara zao, fanambarana Jesosy zao, de zay ampidirana anao ao ambala. Hatrany Guyane any Guyane any Amerika Atsimo, Guyane Français zany amin'ilay koroa, misy voakasiky ny tenin'Andriamanitra zay zaraintsika eto Madagasikara. Satria mila olona Jesosy, ary mila tiany olona rehetrarehetra. Anisa zany lo malagasy maneran-tany, zay mila ny Jesosy marina, tena hifatoka amin'ny Jesosy. De ahoana ny toy an'io resaka io rehefa avy eo? Fakio kely amin'ny 470 ka hatramin'ny 470. Ary Jesosy nitodika nijery andray vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho, nefa tsy mba nanome rano anasana ny tongotra ianao, fa izy kosa nahakotra ny tongotra tamin'ny ranomasina, de namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka akory ianao, fa izy hatr'izay nidirako, de tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotra. Ny lohako tsy mba hanosoranao dilolo akory, fa izy kosa nanoso menaka manitra ny tongotra. Halleloja. Nampitainy Jesosy amin'izay le fariseo sy le vehivavy mpanota. Malahelo nge Jesosy, raha ohatra ianao indifférent amin'ny Jesosy. Indifférent amin'ny Jesosy zany hoe tsy miraraha, tsy mirarahan Jesosy. Le fariseo izy de tenen'i Jesosy mihitsy hoe, hitanao vehivavy io, hitanao niditra tato an-tranonao ahako, tsy nanome rano ahy ianao, anasaky tongotra. Izy kosa nefa nanakotra ny tongotra tamin'ny ranomasina. Tsy mba nanoroka ahy ianao, izy kosa nefa tsy nitsahatra nanoroka ny tongotra. Tsy nandraraka menaka tamin'ny lohako ianao, izy efa nandraraka menaka teo amin'ny lohako. Fariseo ianao, sa le vehivavy mpanota. Fiangonana anakiroa reo, misy fiangonana fariseo nge eto Madagasikara eto, fariseo fotsiny. Ina ny fariseo? Be akanjo rebareba, akanjo lavalava, pôzipôzy ety ivelany, feofeo metimety, fa nga iny manasa ny tongotra Jesosy akory, nga iny manoroka ny tongotra Jesosy akory, nga iny mba mame rano an Jesosy akory, fa fisehoana ety ivelany. Religieux. Ary zay ny betsaka eto Madagasikara, mialatsiny de religieux reo nge namono an Jesosy, nialona an Jesosy, de nitady tetika amonona an Jesosy reo. De ohatr'izay ny any. Zay nge mahatonga an'le hoe ny tranoko ataonareo hoe atao hoe trano fivavahana, nareo manao azy zoferen'ny jiolahy fotsiny aho, bandi, voyou, ampijaly olona fotsiny, anapaka olona fotsiny, angalatra fotsiny, fa mivavaka mitera. Mialatsiny am'laza an'izay, fa zay mihitsy misy eto Madagasikara. Potika le firenena, fivavahana, tsisy an Jesosy, tsisy fibebahana, tsisy heriny azo fijaliana, tsisy fanekena ny fanamasina iasa, fa fitaovana le fivavahana. Akana vato mba hazona lanin'olona,
tsoroko mihitsy zany. Eto nga maramola bebe mengeza ngapy ty mety mitatra, mety misy mpanao politika tonga eto akavato. Fa ianao mibebaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy raha tonga eto. Ary tsy fisy plasy mitokana omena anao zany io. Ao amin'ny fanjakany lanitra mitovy daholo. Halleloja. Mahantra ny taniko, ory mampalahelo, mila ny Jesosy. Firenena mpanota zay le voalaza Misaia, marary any hatrany tampon-doha, hatrany am-paladia. Tsy misy tsy marary, feno eloka, feno herisetra, tsy fitiavana, famonona, fialonana. Nefa ray W ampiangonanao, nefa milaza Jesosy, nefa milaza fa kristianina, mitondra etikety kristianina. Aiza le etikety kristianina? Ny etikety kristianina nge tia ny fahavalony, ary mivavaka ho an'ny fahavalony. Ny etikety kristianina zany nge mivavaka ho an'izay manitsika. Ny etikety kristianina zany raha anona ny fahavalonao omeo hoanina izy. Raha mangeta ety izy omeo rano izy hosotrony. Aiza zay kristianina zay amin'izao fotoana? Fa motsy ny anahy ihany, zay tiako ihany, zay mahafinaritra ahy ihany. Alleluja. Velona ve Jesosy? Miteny aminao ve Jesosy? Zay ny filazantsara raha saina bavy. Tsy modimody ety ivelany, tsy fombafomba ety ivelany. Tomany an Jesosy, tia an Jesosy, mangetaeta an Jesosy, maniry an Jesosy fotsiny. Fa hitan'le raha vehivavy io ray vehivavy io nge mpanota e, mijangajangy e, mpivariteny e. Ozy hoe tiany lazaina dia zao, efa azoko daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zany lehilahy zany efa fantatro zany. Efa azoko ny arena, nanam-bola nge io e, nanana zay ilainy io. Satria menaka ray alibastara ray tavoangy lafo zany, teany teo. Tiany lazaina dia zao, efa nalehako ny rehetrarehetra, fa tsisy nitondra fiadanana ho ahy. Efa nataoko zao rehetrarehetra zao, efa niteteziko ny casino, efa niteteziko ny loto, efa nataoko ny PMU, efa nataoko ny arts martiaux, efa nataoko ny manana diplôma faratapony. Efa fantatro daholo ny filany nofo rehetra. Fa mangetaeta foana satria rano-tsira. Dia ozy izy hoe tsisy analany etaetako afa-tsy tia Jesosy. Nanatony izy, nilaza ny fitiavany an Jesosy, nilaza ny fitiavany an Jesosy. Tsisy zavatra mahafa-po raha tsy eo amin'i Jesosy. Fitetezanao toko-pivavahana, betika ianao asa, betika ianao aroy, betika ianao atsy. Tozazimuta mixenao le fivavahana. Sady katolika ianao, protestant, ny evangelika, no adventiste. Fa inona ny marina ato? Jesosy no ilainao, Jesosy ny fahafenony, Jesosy amin'ny maizy azy be ampy. Ary ato anaty baiboly zany, fa tsy olona. Zay zavatra resahako anao eto aza raisinam-bolony. Manasanao misy rehefa any an-trano, inona atao moa ny zavatra resahany tantely reny? Vakio ny baiboly dia resao, vakio dia enohy. Amarino fa aza mihinanam-bolony. Alleluja. Tenin'Andriamanitra velona sy mahery disponible ho anao. Raiso, vakio. Izaho toetra, fa zay ny zavatra nisy. Halleluja. Tian Jesosy fotsiny raha lasaina bavy. Luka toko 9 jereo indray. Luka toko 9 andininy 2 sy ny 7. Luka toko 9 andininy 2 sy 7. Mba amin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena, izay efa nivoahan'ny demônia 7, sy Joana vadiny kosa
mpitandrina ny fananany Herode ary Sosana mba maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Alleloia. Jesosy sy ny ministera no resahana eto. Ireo olona nanaraka an Jesosy tamin'ny ministerany no resahana eto. Mahita indray tsika eto ireo olona nanatona an Jesosy ireo tsy nangataka. Fa inona le voasoratra ry ambany? Naninona azy tamin'ny fananany hony? Nanompo azy tamin'ny fananany. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe assister, l'assister de leur bien. Dikan'izay hoe nanompo azy, ny assister zay a, inona ny ilain'i Jesosy? Raha andeha hitory, inona ny tsy ampy amin'i Jesosy? Jesosy olombelona ny resantsika, Jesosy evangelistra ny resantsika, Jesosy apôstôly ny resantsika. Inona ny tsy ampy tamin'i Jesosy? Dia ireo vehivavy ireo sy ny hafa, izy ilay teo, vehivavy izay nidelivreny afaka tamin'ny fanamaloto, i Marie Magdalena, ny ala fanafito, i Joana, i vadiny Koza, intendant d'Hérode, vadina miaramila. Dia ireo olo ireo tsy nila sitraka raha nanontady an Jesosy, ampy azy Jesosy, dia nanompo an Jesosy fotsiny izy. Ny assiste fotsiny izy, nanome. Inona ny ilaina? Andeha hitory filazantsara Jesosy, zay koa andeha hitory filazantsara miaraka amin'ny Jesosy. Zay iassiste an Jesosy, fa tsy hoe angataka amin'ny Jesosy. Hafa kely ray ty ny atao anaty Baiboly nangataka daholo. Izy ndray manome an Jesosy, izy ndray nanohana an Jesosy, izy ndray manampy an Jesosy. Zany le tia an Jesosy, mafoy ho an Jesosy, manome ho an Jesosy, miasa ho an Jesosy. Ary rehefa ao amin'i Jesosy ihany koa ianao, lazaiko anao zany. Zay le vavaka, zay le manteneko tamin'ireo teny, misy fotoana miresaka amin'i Jesosy tsisy vavaka mangataka zany intsony. Ty fantatrao fa zay na tsy angatahanao ary omeny. Dia hitako ny any lakileko, efa zay voasoratra ao, na tsy angatahanao ary omeko anao. Jesosy za tsy ho be fangataka ntsony, fa za tena hiaraka aminao fotsiny. Anao ny sitraka ao, hiasa ho anao. Dia noho ny falamasina raha lasaina bavy, fa mibitsika aminao io, teny aminao io, manomeza ho an'i Jesosy, mitory ho an'i Jesosy. Tsy hoe raha ty nomeko io dia tsy ampinay ny anahy, dia ahoana indray zany ty raha lasa indray ty anaovana fitoriana dia ahoana? Ozy le ranabavy zay zandran'i Jesosy zay, zany tena nafoy, mafoy. Toy izy hoe tsy mety ozy izy fa rehefa Jesosy no miteny hoe mameza dia manome. Tsy tafandry ny atao anaty fa anao sitrapon'Andriamanitra. Zay lazaiko anao, tsika tsy manao fangatahana eto, tsika tsy manao promotion, zay lazaiko, tsika tsy hanao yaourt concert eto, tsika tsy hanao déjeuner concert eto. Tsy mila an'izany ny fansakan'Andriamanitra. Fa ny olona rehefa voakasika Jesosy tsy mila miteny akory ianao, tonga dia izy manome. Iny anaovana ny asan'Andriamanitra. Nao ndray gaga hoe ahoana ndray Jesosy, anaovan'iny ndray Jesosy. Tsy mila manana ezaka akory ianao, hitory teny hoe omeo. Raha vao tsy mameka ianao dia mijaly, raha vao tsy mameka ianao dia tsisy politika, tsisy famitapitahana, tsisy fanodikodonana. Ambara aminao fotsiny Jesosy, maharay an Jesosy ianao, voaray ianao ny fahalamasina. Tsy atafandry mandry ianao iny, tsy atafandry mandry ianao iny. Ary aleo ny olona manome ampitiavana zay forsena, ary aleo ny olona manome amin'ny aimpony fotsiny. Toy zay harcelenao hoe tsy efa farana volana zao za hoe za daholy, anao recouvrement. Misy keo amin'ny toeram-pivavahana efa fantatra e, zao ny asan'ity lehilahy ty, zao ny asan'ity vehivavy ty mandray zao 1000 ariary, ty efa 5 chiffres, ty efa 7 chiffres. Efa fantatra daholy. Rehefa hiditra ao am-piangonana tsiny ianao misy fisy fianonao, inona ny asanao? Alay ny pastera manokana mihitsy ary ianao, tsy mamenatra ny pastera manontany ohatrina ny karamanao. Fantatra amin'izay zay raha rehetra zay, tokony ame bengy ianao raha zany e, tokony ame an'ity ianao, dia tokony ame an'itsy ianao, dia tokony ame an'izao. Rehetra zao ny zavatra ho ataontsika. Re olona tsy nila an'izany Jesosy. Tonga ny demoniaka roahana, tonga ny marary sitrana, nandeha fotsiny, fa ny asa voatohana satria voakasika ny olona.
amin'izao fotoana mampalahelo fa zay le fivavahana kejaina ny olona. Ianao kosa raha zay fanasitranana azo anao zay tokony mame vola be anao ianao kosa efa be da be kosa ke zay problème malazaiko anao zay tao tsy name misy ianao, zany ny ataon'ny olona. Fa io raha lasailabavy zay mame ampifaliana ny tian'ny tompo ary eo ka me amin'ny fahalalahana sy ampitiavana. Zay le lalàna, zay le sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa miasa ao anatinao amin'ny fanamasina tsy mipetraka zany ianao, fa miasa ianao, mizara ianao, manome ianao, mahafoy ianao, satria ny fanamasina no mikasika ianao. Tiavelako ianao sy ny fanamasina ny miasa. Zay raha lasaina vavy-piara-miasa rehetrarehetra ato, miara-miasa vavolombelona ireo, misy ara tsy fantatro afonge ny asan'ireo tsy fantatro dia karaha maraisiny, tsisy resaka jany. Ndao hiara-nompo an Jesosy dia miara mitory, fa tsy anadiady sy aka volan'olona. Zay va le lazaiko zay, nomena mahaimaim-poana, mizara mahaimaim-poana. Ny filazantsara an'Andriamanitra ny toriana, fanjakan'Andriamanitra ny toriana, mandeha ho azy io fitoriana io. Fa tsy ianao anansa tsy andeha anorona trano anao zao dia olona zao tontolo zao ny andeha sainao hihira. Alady rindrakira iarahana amin'ny tarika ranona, mpihira zao tontolo zao itiako tenenina io, miaraka amin'ny mpandihany zay karakarainy fiangonana zao, ho fanomanana ny W, ho fanaovana ny tilikambo. Ga Jesosy naniraka anao, anao tilikambo lany lera fotsiny. Tilikambo io tsy haiko vita marbre, misy lakolosy be anankiroa. Raha io no amidinao omenao sakafo mahantra, faly Jesosy. O Jesosy be da be ireo manao zavatra ataon'ireo, tsy nirahako akory reo tsy nirahako anao tilikambo, tsy nirahako anao tsy nirahako anao lakolosy elektronika, tsy nirahako anao tableau d'affichage tena raitra be. Tsy mitondra baiboly tsony ampiangonana, tsy mitondra firana, dia efa mipetraka fotsiny, dia efa manaraka tononkirako tonga dia écran géant be, dia ao daholo ny tononkira, ao daholo ny rehetrarehetra. Dia o Jesosy hoe tena manana ianao, anananao tsy manana fahoriana intsony ianao. Dia ozy nefa Jesosy, ianao nge le tena jamby, ianao nge le tena ory, ianao nge le tena mitasaka, manasa anao andana maka kolira anadiovanao ny masonao. Fiangonana Laodiki, Apokalipsy 3:7, zay ny zavatra misy amin'izao fotoana. Manan-karena ara-nofo fa mahatra ara-panahy, satria tsisy fitiavana an' Jesosy. Aleloia! Tsy maintsy lazaina raha lasaina bavy ny fahamarinana, satria ny marina manafaka. Aleloia! F'izao ny marina koa manembatsembana, ny marina manafotoana. Fa tsy mana-tsafidy tsony ahy. Efa ho Jesosy hoe efa nirahako anao, efa nitendreko anao, dana lazao zay asaiko lazainao. Aza matahotra azy ianao ary aza mangovotra, fa raha ianao matahotra sy mangovotra, vao maika ianao ataoko mangovotra mihoatra noho ianao mangovingovotra io. Jeremia 3:1. Nirahako ianao androtana, nirahako ianao amin'ongotra, nirahako ianao anala, nirahako ianao amboly. Haleloia! Zay nge ny fiasan'i Jesosy. Za lazaiko anao fa za taloha zany tsy miresaka, mipiripirina, tsy samanao ninina, menamenatra tsy lehibe teny. Fa rehefa Jesosy hoe ndany ianao mitory ery analakely ery amin'ny esplanade ery analakely ery, efa mbona tsoka any raha lasaina vavindreo ndao hiaraka, nentinay sonao kelikely zay, alady atoandro raikitra amin'izay teo analakely teo, fitoriana filazantsaha. Jesosy manirakako, rehefa ao ny fanamasina mipoka miala zany enatra zany, rehefa ao ny fanamasina miala zany tahotra zany, rehefa ao ny fanamasina tsisy menamenatra zany tsony. Fanahy mahery no menanao fa tsy fanahy osa, fanahy mahery no menanao fa tsy fanahy osy, tsy matahotra ianao. Irahan'ny tompo anao makany amin'ny be ny tanàna, tsisy atahoranao an'izany. Irahan'ny tompo anao makany amin'ny député, ilaza ny fahamarinana, hitory ny fibeba, tsisy atahoranao an'izany. Irahan'ny tompo anao makany amin'ny assemblée nationale, irahan'ny tompo anao makany amin'ny sénat, irahan'ny tompo anao makany amin'ny floan'ny république. Zay asain'i Jesosy ambaranao. Jaune nampanao batisa zange natahorany, mpaminany natahorana, Hérode natahotra ny zamy mihitsy.
ty Jaona mpanao batisa tsy nanao kolikoly nefa akaiky mpanjaka ina nataony Herode vadin-dralahany nalainy rehefa nalainy vadin-dralahany tsy mety zao ozy Herode ino ty ataonao ty Jaona mpanao batisa Jaona le mpanao batisa le nitony ry fibebahana halleloja tsy nila kolikoly tsy nila hoe amboamboary kely le mesazenao de omena 4-4 renao mamboamboary kely io mesazy io fa tonga de anao trano ngeza be tsika anaovana fivavaha mamboamboary kely le mesazy asina fibebahana zany aza asina resaka manohatra ny kolikoly sy any zany tonga de hitanao fa tena cortège be tonga daholo ny olona zoy fereny jiolahy tsika tsy mila zoy fereny jiolahy olona mipepaka ny ilaitsika natao am'izay ty anniversaire angatao zay angatanao izy ny mpanjaka lohany jaune omena ozy tapahana lohany jaune noho n'inona noho ny fahamarinana noho ny lazany hoe tsy mety nge io vadin'olona no alainao zay lazaiko anao manembatsemba ty fahamarinana ty raha lasaina bavy maneligely ty fahamarinana ty fa ny marina manafaka halleloja ambaratsika ty ten'Andriamanitra ty nge misy tonga nge tsy miverina tsony tsy zakan'le izy de misy tonga eto fa mahalanalana fotsiny fa tsy tena zakan'le izy zay ary anina zay zao ihany fa misy tonga eto mijanona eto foana satria marina manafaka azy de may mandroso izy fa raha tsy toriana ny marina jamba foana ianao tsy afaka ianao alleloja noho izany ambarao ny fahamarinana tiavo Jesosy ambony noho ny zavatra rehetrarehetra nanompo azy tamin'ny alalan'ny fananany zay le lazaiko anao teo fanahy masina fotsiny miasa tsisy problème io manompo io hoe fotsy vola am'fanimpona fa reraka be fa misy zavatra tokony ho azo nefa tsy mame vola le mpino matoy zay tsisy vola tsy zay programme an Jesosy de rehefa misy vola io zay ndray programme an Jesosy ny azy zay nataoko raha lasa mandeha milamina be fitoriana io tsisy marary kiboky sy marary antoa amin'io hoe tsisy vola fa Jesosy manohana an'io zay le zaiko zay mbola verikany rehefa ozy ny tomba hoe mandeha hélicoptère makany amin'ny tany zay tsy tonga ny fiara eto Madagasikara de mandeha tsika tompo mame vola tompo mame hélicoptère halleloja tsisy forcé nefa am'izay misy fotoana hoe convention ony any amin'ny évangélika ny rado misy zay convention de ho avy eo ry bisopy ho avy eo reo mpanompon'Andriamanitra rehetra eo ka nareo fiangonana reto mame vary rokitapo de rehefa ho avy eo le tena bisopy tena le bisopy le tena lelan'Andriamanitra ino omena gisa anankiray raha lasana bavy de matahotra daholo ho avy eo bisopy fa mila manangona ohatrina gisa zao enin'alina 7 alina 7 alina enao nefa na le elangisa ray ara tsy hoaninao mampalahelo ke fa de matimaty mokomoko misy anao tsy mitrosary anao fa ino trosainao ho avy eo le bisopinay de isy fiangonana dehibe isy fivorimbe eto de anaterana gisa hony izy dangereux nge reo fiangonana évangélika reo fa lazaiko anao dangereux noho ny fiangonana traditionnel reo fiangonana traditionnel zany le fiangonana dehibe ataotsika fiangonana zokiny reo mba milamindamina ihany fa reto le fiangonana zany reto dangereux reo tena mampanompo mahatsirafina mihitsy lazaiko anao zany mampijaly olona mampanompo mampandevo omeo le gisa de ho tahiny ianao raiky tam'izay fitoriana avy eo fa faly fa nahazo gisa fitsofandrano sy faminaniana santika daholo fotsiny tsisy fibebalo tsisy fitoriana ny azy fizanina tsisy fanambarana an Jesosy faly fa nahazo gisa faly fa nahazo vola mampalahelo raha le filazantsara aiza ary Jesosy aiza Jesosy convention raha manana vola ividanana gisa ianao raha lasany ababy mifalia ao an-trano miaraka mivady aman-janakao alleloja raha misy vary raiky tapo miaramy sakafo anareo rehefa tsy lany le izy jereo le matra eny amin'ny digy
etsy andram etsy ambobao ery akondrano ery akaiky nitoro anazy ery be da be mahatra azy omena fa ry bisopy efa nilobany ary tsy atonina azy tsombo lomenao azy ny kiraro nefa misolo impiro ao anatin'ny ray andro amin'ny fitorina mbola iny any nomena iny any nomena loza anao raha mampiasapiasa ny volanao amin'ny zavatra tsy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ianao nge miray tsokombakomba ao zany ianao nge zany mandefa volany amin'ny tsisy tsy mamafy ao amin'ny lalitra rehefa tonga ny fitsarana ny asanao dorana daholo ray satria milolo hazo Korintiana voalohany toko faefatra ho tsaraina daholo nge le asa ataontsika ireo so dia anao zana ame vola zana anao zao vola raha any amin'ny tsisy ny aleanao ny volana ary efa tsy hitan'izay ampiasaina azy mbola izy any nomenao mahatra ary nao no iodikodinanao fotsiny nona ary nao no iodikodinanao fotsiny dia valere ty madidio be ty vola ty ataoko rakitra amin'ny lahady nga ny vola madio anao nijeren'ny tompo atao rakitra aleloia ho fantatrao no marina dia ny marina manafaka anao aleloia mivoa tao Babilôna raha mbola amin'ny atoko-pivavahana oatra zany misy anao misy ke olona tsy mahafoy le miala ao fa manaraka toriteny kely an'le tena mahery herisetra ihany izy fa izy mijanonao ihany aloha miaraka mamedima kely mamefanatitra ny mpamilany dia ao ihany izy dia mivoaka kely indray izy aloha mandeha misakafo kely ary indray mandray tenin'Andriamanitra ry dia miverina ao amin'le tsizy ihany izy marina sady iso ianao eto ohatry tsy haiko ohatry zany ianao tsy fantatra mba makamaka kely tao akakaka kely any momba ndray loha veo ndray efa verina ry a Babilôna ihany mandeha ny adidy mandeha ny rakitra dia mandeha tsara Jesosy raha lasina vavy rehefa mampiteny koa i Jesosy io tsy hitako tena tsy tonga dia lasa aleloia tsara Jesosy raha lasaina voatao Babilôna raha mbola fiangonana mbola mampirisika hividigisa ho amin'ny paster zany tsisy hijanonanao fa dala mitsoka raha mbola fiangonana mbola hoe tena vary rogony isaky ny sapana telogony isaky tsisy an'izany raha lasa va midala mitsoka miala tao sainga ao ihany fa iny fiangonan'razanay zay raha maty hohitanay zany faty raha anina tsy avela zareo mahazo vatapaty ao tsy raha inan'izay vatapaty manao vatapaty vaovao fotsiny amin'ny planserie dia vita zay tsy miditra am-piangonana raha maty kina ny lala miditra am-piangonana ianao ary rehefa sambatra any an-danitra tonga dia aleveny fotsiny aleloia aleloia lehibe Jesosy ho fantatrao ny marina manafaka anao aleloia sisy an'izany hoe mparefa nasan'ny tompo ve io maty io raha mparefa nasan'ny tompo io dia mahazo vatapaty mparefa nasan'ny tompo io raha mparefa nasan'ny tompo io dia miakatra ty amin'ny altara le vatapaty raha tsy mparefa nasan'ny tompo io ery ambanimbany ery re olona faty velona laovinao ina nidiran'ny fiangonana amin'izany lany andro lany lera tsy mifantoka amin'ny Jesosy le fiangonana ankehitriny rehetra hiditra ao amin'ny fisarana ianao hiditra ao amin'ny Jesosy ina ny asa nataonao tena zana melona lakilosy rehefa le mifomarana iny dia mitarika ny olona amin'ny fivavahana Jesosy nefa tsy ao anatinao lakilosy no ampanenonao ina nataonao teny tany zay nanolo voninkazo teo amin'le tranon'Andriamanitra fa iza ny tranon'Andriamanitra nga io trano io ny tranon'Andriamanitra ianao nge ny tranon'Andriamanitra tranon'Andriamanitra ny trano be ny asianao voninkazo nga io miakaiza hopotika soravo io ina nataonao tany an-tranitra rehefa misy le fahafatesandreny amin'ny ray dia zany ao mitory-teny sy manao fotoany vavaha nga Jesosy naniraka anao an'izany tsy natao an'izany io jerevo ny tantaran'ny fiangonana efa malalaka zao ny internet efa misokatra be misy formation hitanao zany hoe histoire de l'église faripetera Sir Jacob Sir John apôstôly voalohany fiangonana voalohany tsisy napiditra faty tsisy fiangonana zany kory ary tsisy fitondranam-bavaka amin'ny maty zany tsisy an'izany aleloia zay mahatsara le fahalamasina fa zay sainy tenenina atao hiverina atao le fitiavana an' Jesosy tsika Jaona toko faharoa folo Jaona toko faharoa folo ina indray ny ambarany ao
tia indray mbola i Maria indray tiana ranomanitra. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga amin'ny Pasika, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'ny Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo fa Lazarosy no anankiray tamin'izay nara-mipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra nisy narita sady tsara ny sarobidy lanjan'iray livatra dia nanositra ny tongotr'i Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno ny antry menaka ny trano. Alleluia, alleluia, tsara zany teny zany. Tsy resaka Marta sy Maria ato hoe Marta lasa an'ity dia Maria nao an'ity, fa i Marta sy Maria samy nafinaritra daholo. Nieviteny zareo Jesosy, sangana tamin'ny maty Lazarosy, nieviteny Jesosy. Rehefa nieviteny Jesosy inona nataony? Andininy faharoa, nanao sakafo izy. On lui fit un souper. Nanao sakafo an Jesosy. Marta nanao sakafo, nanompo tany, fa zareo samy nanao sakafo. Zany atao antoana mba mahafinaritra kiny Jesosy iny. Dia miteny tamin'ny Lazarosy, mahafinaritra mihitsy Jesosy iny. Ndao mahavitentsika Jesosy. Zay le zavatra hita eto. Tia Jesosy fotsiny, tsy zavatra ambadika atao anatin'io fa tia Jesosy fotsiny hoe andao anao sakafo an Jesosy andao hiaraka eo dia hanompo an Jesosy neny Maria moa zany nivakiny mihitsy ny tavoahangy indray dia mbola namafa ny tongotr'i Jesosy tamin'ny volony izy feno hanitra ny trano. Mba manimanitra Jesosy ve ao an-tranonao? Mba manimanitra Jesosy ve ny fiainanao? Mateo ty ve ianao? Manam-paharetana ve ianao? Manana fitiavana ve ianao? Manana douceur ve ianao? Sa le entitentitra sy masikasika reny? Manimanitra hanitry Kristy nge tsika zay le voalaza. Hanitry Kristy zahay. Jesosy tsy otsony fa ianao tokony mba manimanitra Jesosy. Fa raha ianao mampitsoaka olona amin'ny toetranao dia mitandremo. Raha ianao mampitsoaka olona amin'ny zavatra fanaonao tsy manitra Jesosy ianao zay. Fa raha ohatra hoe mampitsoaka olona indray amin'ilay tena filazantsara fahamarinana, toy izany le filazantsara fahamarinana. Samy hafa mantsy le mampitsoaka sy mampitsoaka. Ndray mampitsoaka noho ny fahamarinana tena teneninao, ndray mampitsoaka no mety hoe toetranao mila amboarina na ny fomba fiainanao mila amboarina. Fa mila manimanitra Jesosy, nanome ho an Jesosy. Halleluia. Dia eritrereto daholo zay rehetra zay. Tsy nangataka akory eo fa nanome ho an Jesosy. Jaona 3:13. Dia miverina tamin'ilay hoe Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana, inona ny hafarany? Iza sisany teo? Iza sisany teo? Jaona 7:20. Jaona 13:20. Andiny faraky amin'ny 20 sy ny fahenina amin'ny 20. Rehefa nilazany Jesosy dia nangorohoro ny fanahana ka nanambara hoe izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika. Dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray nolazainy. Ary nisy mpianatra anankiray nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy dia ilay tian'i Jesosy. Simona Petera nanatsika azy ka nanao taminy hoe lazao izay izy. Ary raha mbola mipetraka tahaka izany izy dia niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe tompoko, iza moa izany? Dia namaly Jesosy ka nanao hoe ilay omeko ny sompikanina lemako no izy. Ary rehefa nolemany ny sompikanina dia noraisiny ka nomenany Jodasy zanaka Simona Iskariota. Amen. Zavatra hitantsika eto indray dia zao, i Jaona nakeo atratran'i Jesosy. Tsy ny rehetra ny afaka nakeo atratran'i Jesosy. Petera ary nyteny tamin'ny Jaona hoe manontaniho an Jesosy hoe 12 ny mpianatra. Ozy izy hoe le mpianatra tian Jesosy, le mpianatra tian Jesosy. Izy zay Jaona. Teny Jesosy zay misy hamadika anany ray amin'ireto. Dia tsy fantatra zareo, Petera nyteny moramora ny Jaona manontaniho an Jesosy hoe izy zay. Lasa Jaona nakeo atratran'i Jesosy. Zany koa le fitiavany makeo atratran'i Jesosy. Salamo dia milaza hoe iza ny olona matahotra an Jehova? Ny fisainan'i Jehova asehony amin'izay matahotra azy. Mila hevitra ianao, mila tolo-tsaina ianao. Fantatra ny avy hoe iza le izy rehefa namaly Jesosy. Nakeo atratran'i Jesosy fotsiny Jaona. Amin'ny andro mahorra lasaina bavy mety tsisy olona hitanao eo Jesosy eo.
amen. Teo atratra an Jesosy. Maty Lazara ozy nakaiza teny atratra ny Abrahama. Azonao ianteherana, azonao iankinana, anananao fitiavana, fiankinana taka nataony Jaune. Malalaka io sandran Jesosy io. Sozy nareo tsisy plasy ho an'ny hafa. Za efa eo. Mbola afaka makeo koa ianao. Lehibe io tratran Jesosy io. Zay le lazaina lasaina vavy zay hoe ho avy ianao rehefa tonga any an-danitra hitanao daholo ty olona rehetrarehetra ty, fa Jesosy indrindrandrindra ho hitanao eo. Dia hifarombaka eo amin'ny Jesosy daholo. Atonona plasy e. Tsisy io sary zay eo. Fa le teo anatiny eo atratra an Jesosy mahazo daholo. Eo atratra anao Jesosy dia mahafinaritra. Fa ny hafa mampahory ka tsy mahasambatra. Haleloia. Eo atratra an Jesosy fotsiny. Haleloia. Tsara ngeza an Jesosy zany. Merveilleux, zay ny anarany. Merveilleux. Santoka zay mbola merveilleux hafa nyteneninao hoe merveilleux. Fa Jesosy tena merveilleux. Jesosy tena merveilleux. Ary te hitondra merveille eo amin'ny fiainanao koa. Leo fivavahana ny olona satria tsy Jesosy ny ambara. Leo religion n'olona satria tsy Jesosy ny ambara. Ary monaminaina sy matahotahotra mihitsy. Fa raha Jesosy ny ambara, eo atratra an Jesosy. Eo atongotry Jesosy. Eo atongotry Jesosy nge Maria. Dia mamaky ianao amin'ny Apokalipsy hoe tongotry Jesosy dia varahana manganoano. Dikany varahana dia famelan-keloka. Raha te handray famelan-keloka ianao eo amin'ny Jesosy. Aza mitsoaka hoe mba aleo aloha za adio zay vao eo amin'ny Jesosy. Fizany anadio anao Jesosy ihany nge. Aleo aloha za mba ho marina zay vao anatona an Jesosy. Fizany anamarina anao. Jesosy nge no anamarina anao e. Tsy hainao an'le hoe olona le aka sary, le alaina sary, klosara, olona mahantra, mitafy voronkitsay, feno volombava, korotana be ny tarehany. Dia tonga le mpaka sary dia hitany tena mahafinaritra ahy ianao. Tonga avy any amin'ny barao karapitso. Fa tena misy ilako anao tonga avy any. Rehefa tonga tany izy, efa niala ny volombava, ny volo efa voety tsara, ny akanjo efa tsara tare. Dia ozy le mpaka sary hoe sao dia tsy hainao ary le hitako maly. Tena tsy ilaiko indray raha ohatra zao. Satria ny ilako anao ianao le amin'ny ianao ohatran'iny mihitsy. Ianao ohatran'iny mihitsy ho alaiko sary. Dia nefa izy nanamboamboatra tao. Ianao raha vao manamboamboatra amin'ny ezakao sy ny fombanao sy ny herinao, tsy faly an'izany Jesosy. Nen Jesosy 100% Jesosy ny manamboatra anao. Jesosy ny mikarakara anao, Jesosy ny manadio anao. Fa tsy hoe za mba metimety dia anatona an Jesosy. Le tsy metimety mihitsy ny manatona an Jesosy. Haleloia. Tsy ho falamelohana anao ny eto am-bobao. Olona ratsy daholo nge. Fa tiany Jesosy. Ary le ratsy mihitsy tiany Jesosy iny. Fa iny ratsy iny ny amboarina. Haleloia. Inspecteur d'impôt, mpanao kolikoly. Zany nge ny tiany Jesosy. Tonga tao an-tanàna tao dia efa sakafoko. Jesosy raha tsy mila mibedibedy akory fa maneho ny fitiavany fotsiny Jesosy dia baboka fotsiny ry Zakaiosy. Baboka fotsiny. Jesosy tsy miteny akory ory Zakaiosy ty volana alainao ty zavatra nataonao ty nataonao ty. Niditra tao an-tranon'i Jesosy fotsiny. Niditra tao an-tranon'i Zakaiosy fotsiny. Mandeha ny resaka, mandeha ny sakafo. Reny Zakaiosy fotsiny hoe misahatra mahafinaritra tsy ohatry misy an'andro ato. Misahatra mahafinaritra tsy misy an'andro ato. Misy fiadanana, misy filaminana ato. Mibaboka fotsiny Zakaiosy. Hoe Jesosy zay nalaiko tamin'ny tsirary ny omerako avo efatra eny. Raha misy ny atsasaka fananako omeko malahelo. Tsy nila ny bedibedy Jesosy, tsy nila ny teny Jesosy. Ianao koa misy fotoana manatona eo amin'ny Jesosy tonga dia fatangeny fiainanao e. Aza mieritreritra, aza manafona zay zavatra tsy voalazanao raha fantatra ny ao am-pony. Zay lazaiko zay tsy avy antsony marina Jesosy. Mpanota mba hibebaka. Aza miandro ho tsara vao anatona an Jesosy. Ho tsara reo vina eo, reraka fotsiny eo, ny atsaranao dia ianao miditra ao amin'ny Jesosy. Haleloia. Ampy azy Jesosy. Zavatra tetavan'i Jesosy amiko sy aminao raha lasaina bavy amin'ny teny frantsay dia hoe s'abandonner. Inona dikan'izay s'abandonner zay? Tonga dia mibaboka fotsiny hoe tia Jesosy. Tia ny vadiko, tia ny zanako, tia ny momba rehetrarehetra. Tsy ho be calcul tsony
tsy mitady an'izay tiako aho. Korintianina faharoa toko 5. Ozy hoe maty ny anankiray mba hamonjy ny maro, maty koa ny maro, ary rehefa voavonjy ny maro tsy ho velona ho an'ny tena intsony fa ho velona ho an'le namonjy azy. Mba jereo kely misy aloha zay ho fampiorenany. Korintianina faharoa toko 5. Korintianina faharoa toko 5. Korintianina faharoa toko 5. Andininy fa 7. Korintianina faharoa toko 5 andininy fa 7. Fa ny fitiavan'i Kristy no mandery anay, satria izao no hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Alleluia. Maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'izy intsony le velona. Ho an'ny tenany fa velona ho an'izy. Ho an'izay maty ka namonjy azy. Izay Jesosy. Ianao zany velona ho an'izy ny tokony fiainanao. Jesosy. Inona dikan'izay? Isan'andro san'andro dia fiainanao Jesosy. Fa tsy hoe andeha ho an'i Jesosy indray aloha za rehefa lahady. Fa io na alatsinainy, na talata, na alabila, kamisy, zoma, sabotsy, lahady. Jesosy mpanjaka. Jesosy ny tompo. Velona ho an'i Jesosy ianao. Kasihan'ny tompo ianao androany. Hiakatra monimony kokoa lele tampanahanao dia ho fantatrao avy hoe aika izay le izy. Zay ho ale lazaiko zay. Niza n'izy eto tsy manosy-botana anazy Jesosy. Niza n'izy eto tsy manosy-botana anazy Jesosy. Na inona nataonao, na inona vitanao, na manahoana dosie ianao, na manahoana fiainanao, rehefa manatonao amin'i Jesosy ianao, raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Vitany manarina anao, vitany miregle ny fiainanao, vitany no manovanao, vitany mame fiainam-baovao anao. Halleloia. Zay ny maha Jesosy azy. Tsisy ka sarotra eo aminy, tsisy ka difficile eo aminy. Ny eo amin'ny olona ny impossible, fa amin'Andriamanitra possible ny zavatra rehetra. Halleloia. Fataovy ampy anao Jesosy. Ampy ho ahy Jesosy hoe. Halleloia. Miasa ny fanamasana. Mikasika anao ny fanamasana. Raha miala daholo ve ny rehetrarehetra, raha foana ve le compte eo amin'ny banky, raha miala ve le trano, raha miala ve le asa, raha miala ve le fiara, raha miala ve zao rehetrarehetra zao, dia ahoana? Inona ny fikiran'ny fonao? Inona ny fikiran'ny fonao? Ozy le ranabavy zay hoe rehefa sain'ny tompo mamea dia mamea, fa tsy manaiky le fanamasina fa mibitsika ary mamea be dia be. Fa ozy izy hoe fantatro le tenin'Andriamanitra tsy nitondra na inona dia eto tany, ary fantatro fa raha hiala eto tsy hatondra na inona. Fantatrao ve zany raha lasaina bavy? Tsisy zavatra hoentinao rehefa miala eto ianao eto amin'ity tany ity, fa Jesosy ny tena arenanao. Zavatra rehetra mety andalo, zavatra rehetra mety ho foana, zavatra rehetra mety ho potika, fa Jesosy sy ny maizy azy mijanona eo. Ary iny ny tena zava-dehibe. Ampy ahy Jesosy, ampy ahy Jesosy. Matena ho marina amiko ve zany? Fa zay ny tena ilain'ny fiangonana. Ary mitomany Jesosy, tomany Jesosy mahita ny fiangonana amin'izao fotoana. Fa ny fiangonana ambava fotsiny hoe ampy ahy Jesosy. Fa misy zavatra mbola anampinan Jesosy aho, tsy haiko inona. Vola, fianarana, asa, ampy ahy Jesosy sy ny vola, ampy ahy Jesosy sy ny asa, ampy ahy Jesosy sy ny fiara, ampy ahy Jesosy sy ny ministera. Jesosy ray manontolo, Jesosy le tout. Kolosianina. Ao amin'ny toeran'ny fahafenona ny fomban'Andriamanitra rehetra. Aiza ho aiza ny misy anao,
raha metraka fantaniana ety amin'ny farany dia zao fantaniana mipetraka zany dia zao hoe tian Jesosy ve ianao. Fantaniana faharoa mipetraka dia zao inona ny antony itiavanao an Jesosy. Test atao amin'izay test ahitana hoe tian Jesosy ohatran'le voasoratra tao anaty baiboly teo ianao sa tian Jesosy ohatran'le niobioby tamin'ny Matthieu 5:20 rehefa niakatra ho an Jerosalema izy ny ahafahana mahita an'izay test eo dia test eo jereo ny vavaka nataonao hatramin'izay ka hatramin'izao. Zay le izy. Jereo ny vavaka nataonao hatramin'izay ka hatramin'izao. Jereo ny fiainam-bavaka ao hatramin'izay ka hatramin'izao. Jereo ny famakianao baiboly hatramin'izay ka hatramin'izao. Test eo. Fa iny test iny no ahitana azy araka le tenin'Andriamanitra teo. Raha ohatra indray moa tsy manan-java mamory tsisy olana mihitsy dia ohatrany tsy dia mivavaka tsy tena mamaky baiboly. Test eo aiza le fitiavana raha zay. Raha ohatra indray moa be olana sy be ady be dia zay nanatonaky ny resako amin'izay. Test eo aiza le fitiavana amin'izay. Fantin Jesosy tia azy ohatran'le voalaza tamin'ny baiboly teo. Tia azy takan'le voalaza teo. Tia merivo vaovao Jesosy. Ianao mangetaheta fanavaozana. Ianao mangetaheta fifoazam-panahy. Ianao mangetaheta firehetanam-po. Misy zavatra mila sorona ao. Misy zavatra mila vela ao. Misy zavatra mila priorisena ao. Hoy ianao hoe za ty ohatran'ny matimaty. Za ty ohatran'ny mandeha ho azy fotsiny zao. Za ty ohatran'ny tsy misinteressé amin'ny fanjakan'ny lanitra. Sy angela zay ny Jakoby ny fivavahana madio sady angasitahana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena ary ny miaro ny tena tsy ho azo mipetipetina amin'izao fiainana amin'izao tontolo izao. Reo telo reo. La religion pure et sans tache devant Dieu. Zay le izy. Religion pure et sans tache. Dia tsy miteny hoe ny makany am-piangonana, ny manao voka-dehibe, na ny manao adidy be. Fa izy hoe mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena ary miaro ny tena tsy hisy petipetina. Zay ny tena filazantsara. Dia iza hoe tsika ao anatin'izay rehetra zay. Mety ozy ianao hoe tsy tafamangy ny kamboty direkta sy ny mpitondra tena direkta fa manampy an'izay manao an'izany. Efa misy vesatra ao am-po ianao ny amin'izay. Fankasitrahan'ny tompo zay. Fa Jesosy raha mijery an Jesosy ianao teto tany dia eny misy azy. Raha hitady an Jesosy ianao teto tany tsy hitanao eny amin'ny palais zany Jesosy. Tsy hitanao eny amin'ny toerana mamirapiratra zany Jesosy. Jesosy tsy rotitra tamin'ny zavatra mamirapiratra. Zay voalaza amin'ny Romaina 12:12. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Exercez-vous à ce qui est humble. Inona ny dikan'izay amin'ny teny gasy? Aza mihevitra izay avonavonana fa aoko zatra ny fietreny ianareo. Samy hafa kely le izy amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny gasy. Fa tiana tenena hoe raha ny olona eto tany raha lasaina-bafy tia zavatra mamirapiratra, tia zavatra midorehatra, tia zavatra hitahita. Fanjakan'Andriamanitra tsy hitahita fa ao am-ponao ao. Tsy misehoseho hita maso. Jesosy zany hoe tsy hitahita tsy misehoseho hoe tsy hitahita fa ny afokafony. Fa tsy hitahita fa ny afokafony na fa nanan-kery zany Jesosy zany tena mody malefaka fa misy herim-panahy mahery vaika rehefa tonga. Ao le hery ao amin'i Jesosy. Ampy anao ve Jesosy? Ampy ahy Jesosy. Izy ianao hiezaka. Raha miezaka io taraiky eo koa. Satria raha miezaka izay mbola misy effortnao indray. Mba hiezaka zany mba ho tian'i Jesosy. Mba hiezaka mba ataoko ampy ahy Jesosy. Misabandonner lasaina-bavy. Raha ambola velonao ka miaina ety, ampy ahy Jesosy, ampy ahy Jesosy, zao no fanery ny foko ny rakitra toampoko fampy ahy Jesosy. Akaritsika kely velona ka miaina ety,
Jesosy ampy anao Jesosy ampy ay Jesosy zao ny faniriko zao no hany mba ny faniriko tompo iraikitra ato boko fa ampy ay Jesosy rakitra toamboko fa aleluia irao ambavaka mihitsy zany io zany andandraiko anio ny maso ifantoka aminao tsy jery akory izay adiana fotra velonao ka miaina raha mbola velonao ka miaina ety ampy ay Jesosy ampy ay Jesosy ampy ay Jesosy ampy ay Jesosy zay no ifa ny eto Jesosy mamangy anao Jesosy aleluia ampy ay Jesosy mamangy anao Jesosy ianao zay mitady fampiretana ianao zay mitady aimpo avao ianao zay mitady famporosiana eto Jesosy halleluia mamelobelona anao tsy ahoko zay valy vatany tsy tio izy ihany italaoko dia ampy ay Jesosy no mpitoerana mangetahita ny tompo no mangetahita fiovana no mangetahita fiainam-baovao raisy ny fanamasina eny mpitoerana eny amin'izao ora sy fotoana zao mameno anao zany mamelobelona anao zany amin'ity androany ity halleluia hotian Jesosy ianao hotian Jesosy ianao isaintsainany amin'i Jesosy ianao halleluia hitombo fiainam-bavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy hitombo famakinao famakinao baiboly amin'ny anaran'i Jesosy eo dodiny ianao amin'ny famonjena ny fanahin'olona zay very raiso ny fanamasina raiso ny fanamasina halleluia raiso ny fanamasina mamelobelona anao mampijoro anao miala ny fangatsiahana ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fangatsiahana ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fatoritoriana ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fisaina zavatra ny tany amin'ny anaran'i Jesosy halleluia fa eo mpitoerana eo renao zany fitiavan'i Jesosy kasika ny fonao zany fitiavan'i Jesosy zany saintsainao zany fitiavan'i Jesosy zany mampitomany anao zany fitiavan'i Jesosy zany halleluia lasa tery am-panahy ianao iresaka amin'i Jesosy lasa tery am-panahy ianao ibanjina an'i Jesosy lasa tery am-panahy ianao izara an'i Jesosy amin'ny talenta zay nomeny ianao amin'ny feo zay nomeny ianao amin'ny fitendrena zay nomeny ianao amin'ny famoronana zay nomeny ianao raiso ny fanamasina andeha mikery ianao amin'ny anaran'i Jesosy halleluia ivavaka am-panahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy iteny amin'ny fiteny tsy mbola hainao ianao amin'ny anaran'i Jesosy iteny amin'ny fiteny anjely ianao amin'ny anaran'i Jesosy ty ny fanamasina mampilaza anao mampiteny ianao an'izany saotra dato sy ositra ato aminao
Alleluia. Tianao Jesosy, tianao Jesosy, maro-po anao Jesosy. Izany mitantana anao, izany mameno fitiavana anao, izany mampijoro anao. Halleluia. Sotra Jesosy ny amin'ny fanatrehanao, sotra Jesosy ny amin'ny fikasianao, sotra ny amin'ny famelomelomanao. Fanahosa Jesosy, miala amin'ny anaranao Jesosy. Fanamenamelatra Jesosy, soloanao fanamahery Jesosy. Fanasambijoro anao Jesosy. Miady ho anao eto amin'ity tany ity. Analan'ny olona eny am-bavan'ny ambody, eny am-bavan'ny liona sampoka, analan'ny olona ao anatin'ny afo. Misy miaramila an Jesosy maro ato. Halleluia. Misy miaramila an Jesosy maro ato. Vehivavy tia vavaka, vehivavy tia vavaka, vehivavy tia vavaka, ary mivavaka ho an'ny afo. Izay fiainanao efa Jesosy mikarakara an'izany. Tao mifantoka amin'ny Jesosy ny fonao. Halleluia. Raiso ny afo ny fanahy, raiso ny afo ny fanahy ho anao, raiso ny afo ny fanahy ho anao ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Misaotra dado, misaotra Jesosy eo. Misy fo maro be tia an Jesosy eto androany, misy fo vangin'ny fanahy masina eto androany. Halleluia. Mietreritra an Jesosy ianao dia mitomany, mietreritra an Jesosy ianao dia mitomany, mietreritra an Jesosy ianao dia mitomany, mietreritra an Jesosy ianao dia faly. Halleluia. Misaotra dado, tombola mamery anao, tombola mamery ny afo ny fanahy aminao. Ampy ahy ianao Jesosy, ampy ahy ianao Jesosy. Halleluia. Halleluia. Jesosy tia anao. Ampy ahy Jesosy. Halleluia. Andradraiko anio ny maso ifantoka aminao, tsy jery akory izany ady anafotra. Avelao any zay ady, avelao any zay zavatra malahirana. Jesosy jerena. Halleluia. Jesosy jerena. Ampo anao Jesosy, ampo anareo mivady Jesosy. Zakany tokantranonareo, tokantrano anatin'ny fiadanana, anatin'ny fitsarana, toerany fanamasina. Halleluia. Misaotra dado, raiso ny afo fanahy, raiso ny afo fanahy. Andrandray no masoko ifantoka aminao Jesosy. Halleluia. Misaotra dado. Anio ny maso ifantoka. Afatoy amin'ny Jesosy mihitsy ny masonao, afatoy amin'ny Jesosy mihitsy ny masonao. Ny ady tsy ho lany, ny fisedrana tsy ho lany, fa aza miandro izay ady ho lany, aza miandro izay fisedrana ho lany, fa Jesosy jery. Halleluia. Misaotra dado, Jesosy ny fahafianona ho anao, Jesosy ny fahafianona ho anao. Halleluia. Jesosy ny fahafianona ho anao, mamositra anao, mameno anao. Halleluia. Oh, ampy ahy Jesosy, ampy ahy Jesosy, oh ampy ahy Jesosy. Misaotra dado, raiso ny fanamasina ho anao izay mangeta eto, raiso ny fanamasina ho anao izay mila zany. Halleluia. Raiso zany falahy zany, fa omeny tompo tsy ampisalasalana, omeny tompo tsisy fetra, omeny tompo maro be ho anao zany. Fa mbola mila mandeha ianao, mbola mandeha, mila mandeha miasa ianao, mbola mila mandeha mitory a Jesosy ianao. Fa mahatro ty Madagasikara ty, mahatro zao tontolo zao, mahatro ny firenena. Fa ianao no antsony Jesosy, ianao no antsony Jesosy. Raiso ny afo ny falahy. Halleluia. Mifoha amin'ny anaran'i Jesosy ny fiangonana, fiangonana velona amin'ny anaran'i Jesosy, fiangonana mirehitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao zany. Halleluia. Halleluia. Talenta nomeny Jesosy ianao, atotono ho anazy tanteraka. Ny vola nomeny Jesosy ianao, atotono ho anazy tanteraka. Ny fahaizana nomeny Jesosy ianao, atotono ho anazy tanteraka. Ny fanana nomeny Jesosy ianao, atotono ho anazy tanteraka. Halleluia. Fa Jesosy loharano, Jesosy ny loharano, Jesosy ny fahafianona. Ampo anao Jesosy. Misaotra dada malalo, Jesosy hitahinareo mivady, Jesosy mbola mpitoetra, Jesosy ampizoro fahazavana ho an'ny jentilisa,
fazavana ho an'ny fianakaviana, aza matahotra izay fanenjena, aza matahotra izay fanaratsiana, aza matahotra an'izany fa vao mainka ame mitombony nosotranareo ny anaran'i Jesosy, vao mainka ame mitombony fitiavanareo an' Jesosy. Jesosy ameny teny eo am-bava, Jesosy ameny teny eo am-bava, anambara fitiavana, anambara famonjena. Sotra dado, sotra tompo malalo. Haleloia. Tahaka ny Abrahama, inona nataony Abrahama? Na dia efa nandrasany ela arany zanany, efa nandrasany amataona arany zanany, ary efa fikasana nomen'Andriamanitra azy, dia hoe Andriamanitra meo anandray Isaka. Tsy nisalasaly Abrahama fa fonina hatramin'ny zanany ary nentiny lalana telona na fony zany, satria ambony indrindra tamin'ny Andriamanitra. Zanakao dia hitory an' Jesosy, mbola tsy tonga Jesosy. Zanakao dia hirehitra afana ho an' Jesosy, anambarany famonjena, anambarany fitiavan' Jesosy. Jesosy manositra anao amin'izao ora fotoana zao, fitiavan' Jesosy mameno anao amin'izao ora fotoana zao. Haleloia. Avotsory amin'ny zavatra rehetrarehetra, avotsory amin'ny Jesosy ny fiainanao sy ny mombanao rehetra. Haleloia. Zanako ianao ozy Jesosy, tiako ianao ozy Jesosy, sarobidy amiko ianao ozy Jesosy. Haleloia. Zay nataony Abrahama, nomeny daholo, nafoiny daholo ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy hoe raha tsy mafoiny zavatra rehetra ianareo ka manaraka, tsy azo ekenao mpianatra. Olona mafoiny zavatra rehetra ny tiany Jesosy. Olona tsy manakano an' Jesosy amin'ny zavatra hafa ny tiany Jesosy, satria sarom-piaro Jesosy. Te haka ny toerana voalohany eo am-ponao Jesosy, te haka ny toerana voalohany eo am-ponao Jesosy. Te atao voalohany amin'ny fiainanao izy, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra Jesosy. Haleloia. Haleluia. Oui, prends tout Seigneur. Raha sitraka ny fonao zany, raha ekenao zany, tsangany eny amin'ny toerana eny. Aza matahotra hoe sao tsy ho vitako, fa Jesosy miasa amin'ny afony eo aminao, mafony zavatra rehetra manaraka azy. Tout avec bonheur. Oui, prends tout Seigneur. Atao mentsika Jesosy ny zavatra rehetra. Oui, prends tout Seigneur. Alléluia. Atolory azy ny zavatra rehetra. Oui, prends tout. Avotsory ny zavatra rehetra. Atao voalohany amin'ny fiainanao Jesosy. Alléluia. Entre tes mains j'abandonne. Entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Averiko ihany. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Averitsika farany. Oui, prends tout Seigneur. Alléluia. Tolory azy ny manao rehetra, avotsory ny zavatra rehetra, ekeo izy ipahana tanteraka. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Sans rien garder, sans rien garder, je te livre, je te, tout avec bonheur, tout avec bonheur. Oui, prends tout Seigneur. Averitsika ihany ho an' Jesosy. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Mo marina aminao ny tenin'ny Paoly hoe Kristy no antony havelomako. Raha miaina ianao dia ho an' Jesosy, miasa ianao ho an' Jesosy, fa tsy miasa ho an'ny asanao. Mianatra ianao ho an' Jesosy, fa tsy mianatra ho an'ny fianaranao. Manambady ianao ho an' Jesosy,
na inona andraikitra sy adidinao eto amin'ny firenena ho any Jesosy. Jesosy aloha, Jesosy no lohany. Halleluja. Sotra dado, sotra fanamasinao fa tianao zany. Sotra fa ampafantarinao ny lalana tsara, ampafantarinao ny lalana sarobidy, ampafantarinao ny tena zava-dehibe Jesosy. Dia ianao kasika ny fony tsirairay avy ianao androany. Zany teny zany Jesosy. Tena ikasika ny am-po velonao anao tokoa izy, iainao anao izy. Ny androm-piainana rehetra, betsaka ny mpisopatra, betsaka ny mpanelin-gelina, betsaka ny asa matin'ny Satana izay mitady andavo, fa resinao teo amin'ny azy fijaliana zany Jesosy. Efa novonoiny ny soratana ny didy izay nisy fiampangana ary naseho miariary teo amin'ny azy fijaliana ny fandresena. Mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria efa resiny Jesosy ny fahafatesany. Velona mandrakizay izy ary mampandresy ianao ihany koa. Tsisy marombaka anao ny tanany. Na inona tetika ataon'ny fahavalo, na inona tetika ataon'ny devoly, mijoroa ianao tany ny finoana. Halleluja. Mahita ny tsirairay avy ianao Jesosy, apetraka eo aminao izy ireo. Tsy akanavaka izay atao amin'izao trano zao, to amin'ity toerana ity. Manisy tompo-kase azy ianao androany amin'ny fanamasina. Tsy miala ntsony zany Jesosy. Sele amin'ny fananao masina izy. Anao izy, ianao ny tompony, borné an Jesosy ianao. Halleluja. An Jesosy ianao, vita tompoka an Jesosy ianao. Ho tsapanao zany fa tsy fangi. Ho tsapanao zany fiadanana, ho tsapanao zany fifaliana, ho tsapanao zany fitsaharana miaraka amin'ny Jesosy zany. Halleluja. Ho tsapanao zany Jesosy manome fifaliana ho anao. Sotra dada malala. Tsy sany devoly kitikitihana, tsy sany devoly atao ninninina, satria hitany ilay tompo-kase ny fanamasina aminao, satria hitany ny anjely mitombo manodidina anao. Halleluja. Jehovah ny miady anao, Jehovah ny mampijoro anao, Jehovah ny mampandresy anao, Jesosy Kristy no anarany. Halleluja. Sotra dada. Jesosy mametraka ny tananao amin'izao, mametraka tananao aminao, manasitrana ny rofonao. Na inona anarany zany, na inona anarany zany, mandohalika izany aretin' zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandohalika izany aretin' zany amin'ny anaran'i Jesosy, satria ny anaran'i Jesosy ny ambony noho ny anarana rehetra. Halleluja. Misy olona manofonofo ratsy eto amin'ny alina. Misy olona mahita fasana amin'ny alina. Misy olona manofo olona efa maty amin'ny alina. Fa na fahafatesana zany. Miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mandidodidona anao. Avy aho Jesosy hanome fiainana. Tonga hanome fiainana be dia be. Délivré anao Jesosy. Délivré anao Jesosy. Hitanao no zany. Kasihan Jesosy ianao. Tsy manan-kery aminao ntsony zany. Halleluja. Sotra dado. Amen. Amen. Makamaso toeransika. Mandehana amin'izao herinao zao, momba anao ny tompo, manafiery ianao izy. Amin'ny androany fotoanantsika amin'ny sivy, da mbola sitrakao ny eny tenin'Andriamanitra, mbola sitrakao no avy, dia afaka tonga anao raisina ampitiavana me mandrositsika mandram-piverin' Jesosy. Izay ny fotoanantsika androany, mandrosoa amin'ny fiadanana, mandehana amin'ny fisaharana ao amin'i Jesosy. Jesosy ny zavatra rehetra. Halleluja. Voakio ny filazantsara. Ahitanao zany fahatsarany Jesosy zany. Ny bokin'ny Matio, filazantsara Matio dia milaza an Jesosy ilay mpanjaka. Ny Marka dia mampiseho an Jesosy ilay mpanompo. Ao izy dia miasa foana. Luka dia manambara an Jesosy ilay zanak'olona, mampiseho maha-olombelona azy. Ny Jaona natoko ny rehetrarehetra dia mampiseho an Jesosy Andriamanitra. Zany maha Jesosy azy, sady olom-panjaka, mpanompo, olombelona, Andriamanitra. Iza no Andriamanitra tahaka an'izany? Afa-tsy Jesosy irery ihany. Halleluja.
Jesosy any mahafapora lasaina bavy andeha amin'iny herinandro iny efa isy anadaladala indray hoe ndao mba andeha kely azy ndao mba anao an'ity ndao anao andry efa ampy ary Jesosy misy olona nanankarembe tsisy tavelively nandalo ny fananany tamin'ny areny tamin'ny vehivavy tamin'ny sakafo tamin'ny biby fiompy tamin'ny zavatra maro be dia ozy izy hoe efa hitako daholo zany fa zava-poana dia zava-poana daholy sambo-rivotra daholy vanité dia vanité poursuite du vent izy zay Solomon tsy avoky azy ny arena tsy navoky azy zay vehivavy tsy navoky azy zay fananana ary naditra farak'izay naditra ozy izy hoe tena tsy nisy nitondra fiadanana zava-poana dia zava-poana namindra fo tamin'ny tompo nanoratra mpitoro teny izy avy eo tao arinan'ny fiverenany tamin'Andriamanitra nanoratra n'iny eklésiaste iny izy efa fatany fa tsy hitondra in'iny zao tontolo zao zava-poana dia zava-poana tononkirany Solomon tarihan'ny fanahymasina azy fitiavan'i Jesosy sy ianao io vakio tononkirany Solomon io manomboka androany dia fataro hoe Jesosy sy ny fiangonana ny resahany io na mbola manome fotoana ny tompo amin'ny andro manaraka dia amperantsika misy fotoana lavalava hiresahana ny tononkirany Solomon milaza fa Jesosy ilay mpapakatra ianao ilay fofombady halleloia amen mandehana amin'ny anaran'i Jesosy veloma samy ao ambany fahasoavany matsiaro anareo ambavaka dia mba tsarovy ambavaka koa zay ny mba angatahako aminao farambola Jesosy lay mahery Jesosy manam-pahefana izy maniraka anao izy no anamarinana ny hery rehetra dia efa nomeny antsika-ko ny fandreseny finonao no ampiasao andositra ny fahavalonao raha mbola Jesosy ilay mahery fa alefantsika aloha fekura dia ampidina kely la tonalité fa lasa miakatra mombe halleloia Jesosy ilay mahery raha misy ady atrehanao any ateo amin'ny anaran'i Jesosy raha misy fanamanelykely anao toero amin'ny anaran'i Jesosy efa nomena fahefana ianao mampitahotra anao fotsiny efa maty teo amin'ny azo fijaliana halleloia efa nitsahan Jesosy tamin'ny azo fijaliana io mampitahotra fotsiny io amin'ny anaran'i Jesosy hoe nandreseko anao halleloia amin'ny anaran'i Jesosy no andreseko anao halleloia teneno misy eo amin'ny anaran'i Jesosy no andreseko teneno mafy amin'ny anaran'i Jesosy avereno ihany amin'ny anaran'i Jesosy no andreseko avereno ihany amin'ny anaran'i Jesosy no andreseko ary manoatra nolom-pandresy amin'ny anaran'i Jesosy manoatra nolom-pandresy amin'ny alalan'le tia halleluia halleluia tanteraka aminao zany lay Jesosy lay mahery farambola Jesosy lay mahery Jesosy manam-pahefana izy maniraka anao izy manamarinana ny hery rehetra dia efa nomeny antsika-ko ny fandreseny finona ny ampiasao andositra ny fahavalo andositra ny fahavalonao raha mandiniky isika eny andalane hitasoritra minendriky ny maro fa tsy misy ny fiadanana maro be reo mahantra aranofo sy ara-pana miandry anao hitondra ny fahafana nao hitondra ny fanafana halleluia eto Jesosy eto farambola Jesosy lay mahery eto Jesosy eto Jesosy manositra anao Jesosy eny amin'ny toerana
Haleluya. Izy maniraka anao. Izy maniraka anao. Izy manamarina anao. Haleluya. Izy manero anao. Izy ansikako ny fandreseny finona mampiasao andositra ny fahavalona torio ny fahamarinana toy izany le interlude aloha mbola misy torino faharoa. Siseu laluvana setraina zaruifa adimasina sawasatsika isao lai satana re mitady amonoana tsy manakery aminao zany izy. Haleluya. Jesosy lay mahery. farambola Jesosy lay mahery. Haleluya. Jesosy manapahefana. Izy maniraka anao. Izy manamarina anao. Izy manamarina anao. Ny hery rehetra dia efa nomeny. Jesosy manamarina. Jesosy mampahery. Anao mifandreseny. Haleluya. Finonao no ampiasao. Finona no ampiasao. Andositra ny fahavalona. Andositra ny fahavalona. Farambola Jesosy lay mahery. Farambola Jesosy lay mahery. Jesosy manampahefana. Izy maniraka anao. Izy manamarina anao. Irery rehetra dia efa nomeny. Ansikako ny fandreseny finona mampiasao andositra ny fahavalona. Misaotra Jesosy. Misaotra fa vitanao ny famonjena ary vita antoka ny fiainanay eo belataranao Jesosy. Sambatra zay manana anao. Haleluya. Misaotra tompo. Haleluya.